fotoana afahanao mijoro, fotoana afahanao mitsangana, fotoana afahanao mandeha araka ny programan'Andriamanitra. Isan'andro Andriamanitra dia tsapako fahatsanganao foana, ary ny fahavelomako Andriamanitra dia tsy noho ny amiko, tsy nankinina tamin'ny fahaizako mity na tsy fahaizako mity anao no famindramponao amiko Andriamanitra, fa ny mahaenao anao naseho anao Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa matsiaro tena manokan'izay tahaka ilay zanaka adala, na dia avy niosina niaraka tamin'ny kisoa sy nihinana ny sakafon'ny kisoa ary dia mbola vonona foana ianao ny andrainay Andriamanitra. Atsanganao zahay mba ho mety kokoa, ho tsara kokoa, mihoatra noho ny ezaka afaka ataonay ny fahatsarana Andriamanitra izay afaka ataonao amin'ny fiainana tsirairay avy. Ny teninao dia milaza fa fitahiana Jehovah dia tsy azony fisasarana ampiana. Jesosy eo, fitahiana ngeza be ao anay izany famonjeny izany. Misaotra Jesosy, misaotra fa tsy manary anay ianao Andriamanitra. Atsanganao indray ho tsara kokoa, ny fiainako Tompo mihoatra ny taloha, tsy avelanao raha vamandraky ao, Tompo ty ay ianao. Atsanganao, atsanganao indray ho tsara kokoa, ny fiainako, ny fiainako Tompo mihoatry ny taloha, tsy avelanao raha vamandraky ao, Tompo ty ay ianao. Mpanarina fiainana anao, panarina fiainana ianao, panangana fiainana ianao, tsy misy zavatra tsy hainao atao, Tompo mino anao. Atsanganao, aleluia. Atsanganao indray ho tsara kokoa, ny fiainako Tompo mihoatry ny taloha, tsy avelanao raha vamandraky ao, Tompo ty ay ianao. Atsanganao indray ao, atsanganao indray ho tsara kokoa, ny fiainako Tompo mihoatry ny taloha, tsy avelanao raha vamandraky ao, Tompo ty ay ianao, Tompo ty ay ianao, Tompo ty ay ianao, Tompo ty ay ianao, Tompo ty ay ianao. Mandrakizay Jesosy dia ianao rery ihany. Mandrakizay Jesosy, fantatra efa tena tianay ianao Jesosy, aoka tsy ho adinoinay mandrakizay ny asam-pitiavana izay nataonao teo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitarianao, misaotra ny amin'ny fitsangananao, misaotra ny amin'ny zavatra izay ataonao amin'ny fiainanay Andriamanitra. Tsapanay Andriamanitra, fa manana izay manana anao Andriamanitra, ary tsy manana ankoatranao izay Jesosy. Ny tena marina, tsy mitady ankoatranao izay Andriamanitra, fa tena ampy anay ianao. Mety be mihitsy ny fitondranao amin'ny fiainanay Andriamanitra, tsy mitsiriritra zavatra hafa izay Andriamanitra, fa tiana loatra ny fitarianao amin'ny fiainanay Andriamanitra. Eo anatrehanao ny tena toerana mety indrindra aminay Jesosy Kristy, eo amin'ny mpiankofana Andriamanitra, eo amin'ny fitoerana anankiray izay ahafahanay mahatsapa fa milaza ianao eto ny anjara tsara ho anao Jesosy. Eo atongotra ao ilay toerana tsy fohinay mandrakizay Andriamanitra. Eo ny ananaranao anay Andriamanitra, eo ny ampianaranao anay Jesosy. Androany Andriamanitra dia miondrika izahay
mampanaiky ny momba anay rehetra mpilatananao Andriamanitra aoka ny feotokana zay iantefa anatin'ny fonay Jesosy Kristy dia ny teninao irery ihany tsy tenin'ny olona tsy teninay tsy fahazaranay tsy fisaintsainanay akory Andriamanitra fa fitarianao fanay masina mba ahafahanay mahatanteraka ilay sitrapolala ao anatin'ny fon'ilay ray Jesosy eo ny anatin'ny fonao Andriamanitra ray tsy misy malala koatra ny fanahanao fanay masinao ampafantaronay sitrapol'ilay ray ho anay tsara ray avy Andriamanitra ahafahanay tsy mandeha any amin'ny toerana tsy tokony alehanay fa ahafahanay mizotra makany amin'ilay fahamarinana dia ianao Kristy androany Andriamanitra tsy menatra izay miteny fa zay dia mila famonjena isan'andro Andriamanitra mila fanafahana mila fananganana mila fiainana mila nao zahay Jesosy isan'andro ny ilana ianao Andriamanitra ary amin'ny fotoana rehetra aoka ho andry hiankinana ianao Jesosy Alleluia asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko asandratro ny tananao tsika hiran'izany androany asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko nao veritsika any zany asandratro ny tanako asandratro ny tanako anao Jesosy Alleluia asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako ianao fianao ilay mpanjakany foko mpanjakany foko tsy mananafa aho tsy mananafa tompoko afa-tsy ianao no iriny foko tsy misy fetre tsy misy fetra toko anteriko anao indray anteriko anao isaotrako tsy mananafa tsy mananafa tsy mananafa tompoko afa-tsy ianao no iriny tsy misy fetre tsy misy fetra anteriko anao isaotrako tsy mananafe tsy mananafa tompoko afa-tsy ianao iriny tsy misy fetre tsisy fetre Jesosy anteriko ho anao tompo misaotra anteriko ho anao indray ny ao anatinay rehetra mihitsy Andriamanitra
nataony misaotra anao arak'ilay teny teo misaorany Jehovah ry fanahika ny amin'ny Andriamanitra ampiny havana misaotra anao Andriamanitra na eo miteboka anankiray mety tsy takatry ny sainy Andriamanitra dia misaotra anao zahay satria fantatray fa ianao tsy mba diso ny fitondranao fa ny kajinao dia tsara lavitra anao ny kajin'ny olombelona misaotra Jesosy fa ianao matoy izao anay tao sandratsika hatrany fisaorana oka tsisy teny hafa ankoatra ny fisaorana aminao isaora izy mety misy zavatra tsy takatry ny saiko Jesosy fa ampianarinao aho isaotra anao mandrakariva satria tsy tokony ao ny fifantohako tsy tokony ao amin'ilay zavatra tsy takatry ny saiko fa ny fifantohako tokony ao amin'ny zavatra efa nataonao rehetra teny asa-pamonjena Jesosy Jesosy eo aoka tsy hiova ny teny-piderana ao anatin'ny vavanay Andriamanitra ary tsy miova ny teny-piderana ao anatin'ny vavanay rehefa marina ny teny-piderana ao anatin'ny fonay Andriamanitra mitenena indray Jesosy fantatray fa ianao dia Andriamanitra mendrika ny voninahitra raha tsy misy olombelona mendrika miambonahitra mihoatranao ianao Jesosy loalika rehetra andoalika eo anatrehanao ny lela rehetra anaiky ny fahalebiazanao ny fo rehetra itianao Andriamanitra ny saina rehetra isainsaina ny lalanao isainsaina ny fahalebiazanao ny maso rehetra ahita ny voninahitra ny vava rehetra anome fankalazana tsara indrindra ho anao ilay mpanjaka fa tsisy ny tahaka anao Andriamanitra Jesosy eo anatrehanao ny toerana mety indrindra aminay Andriamanitra ary eo izay no afaka mihira hoe masinianao ianao Tompo tsisto anao masinianao ianao terao anao Jesus masina ianao masinianao eny anao Tompo tsisto anao masinianao ianao terao anao Jesus dao ferintsika any hoe masina ianao masinianao Ideranao mandrakizay ao Ideranao mandrakizay ao Lalina ambity Eo ankianjy zay akaky anao no mamedia Ideranao mandrakizay ao Ideranao mandrakizay ao Lalina ambity Eo ankianjy zay akaky anao no mamedia Masina ianao Ianao Tompo tsisto anao masinianao ianao terao anao Jesosy tsika rehetra araka hivavaka amin'izao fotoana izao dia asandrato mihitsy ny anaran'i Jesosy androany misy teny eo amin'ny bokin'ny Hébreo milaza hoe manatera fanatim-piderana an'Andriamanitra tsy hoe tsy metimety ny situation dia tsy afaka midera azy tsika fa hoe tsika manao fanatim-piderana an'Andriamanitra derao foana izy eo amin'ilay situation zay rehetra misy aoka ny teninao tsy iovo aoka tsy hovany ny tranga ny fomba fitenitsika tsirairay avy
aoka tsy ny situation mamorona phrase eo amin'ny fiainanao foka ny fahalehibiazan'Andriamanitra izay jerenao no antom-piderana mandrakariva. Afaka hiteny foantsika hoe masina ianao Jesosy, ninona misy, ninona tsy misy, ninona lalovako na ranomasina ary ny teo alohan'ny Mosesy dia afaka miteny foana masina ianao Andriamanitra. Alleluia, ianao Andriamanitra avy indrindra masina mandrakizay, dia tsy miova, be fitiavana avy indrindra mandrakizay ianao Andriamanitra. Alleluia. Voninahitra ho anao, fiderana teo anao, fankalazana ndeha ho anao reriany. Voninahitra ho anao, fiderana ndeha ho anao, ho anao reriany mandraky izay. Amin'ny anaranao Jesosy, aoka ny feo tokana ekeny ny fonay Andriamanitra, ny feo tokana iankinanay Jesosy dia ny feo anao. Aoka tsisy feo hafa ankoatranao Andriamanitra. Jesosy, aoka tsy ny teninay omaly no hijoronay androany, foka ny teninao Andriamanitra no hijoronay. Aoka tsy ny teny olombelona Andriamanitra no izahanay ampahery ny tenanay. Aoka ny fifalianay Andriamanitra tsy fifaliana vokatry ny tany, foka ny fifalianay Jesosy, fifaliana satria mahita ny tongotra ao zahay, fifaliana satria tafaray aminao zay Andriamanitra. Hideranao mandraky zay ao, lalina ampity, eo ankianjy zay akaiky anao, no mamety ahy. Alleluia. Amen. Tovy mafy ny tiako ho an'i Jesosy. Alleluia. Eo am-pitsanganana hivavaka tsika. Ataontsika hivavaka hoe Jesosy ao anatin'ny témoignage androany, aoka tsisy olombelona ho hita, aoka tsisy laza akany amin'ny olona na zavatra, fa aoka Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no hijoroako vavolombelona eto. Za zany tsy nanana eritreritra ny hoe hijoro aloha, fa mbola niandry an'le fahatanteran'le valimbavaka vao hoe hijoro, fa le fanentanan'ny pasteur sandratra omaly hoe na mbola tsy mivaly ary le izy dia mijoro, dia izay no hijoroako vavolombelona eto. Tamin'ny le vao nanomboka ny taona dia nivoaka le teny fikasana ho antsika le hoe taonjaobily ho antsika amin'ity taona ity. Dia tamin'izay le hoe tao-pahafahanao anao amin'ny eo amin'ny gejany mpampiasanao, dia tena niraisiko tamin'ny amenina le izy satria efa henoko hoe mavesabesatra taminahy zany ny asako, efa tsy dia tena afahako manompo be intsony. Dia le izy nefa raha hoe amin'ny maha-olombelona zany dia ohatrany hoe sarotra be hoe ahoana moa zany no anafahany Jesosy anao anatin'ilay satria le asako tena hoe efa nanangana tao anatin'ilay hoe nanangana le orinasa zany, dia lasa mifampiankina satria lasa orinasa roa ndray ampitanana, dia le izy efa ela, efa 20 taona ny nesako tao, tena hoe vao mivita fianarana dia tao
dia le fomba hoe ahoana no anafahan Jesosy anatao anatin'le izy zany ohatrany hoe sarotra be tamiko ny nino an'izay hoe ve hoe ahoana hoe moramora ve no atafavoaka ao fa nino anefa rehefa nyteny nivoaka le teny fikasana dia nanomboka teo amin'izay dia lasa mafimafy amin'izay le fitondrana zany tao ampiasana normalement ohatrany hoe lasa tao ampiasana zany lasa nisy zavatra ohatrany hoe nisy pression mafimafy dia tsy maintsy hoe niantso an'le tena tompony zany hoe andao loanareo manampy ana am'le fitantanana fa tsy vitako rery tsony le ato fa lasa misy zavatra be dia be dia noho nidina ry zareo hoe noho nirotsaka tao amin'le orinasa amin'izay zany zareo dia nahita zavatra tsy nety be dia be fa teo amin'asy teo amin'le asako rery ihany zany ohatrany hoe tsisy zavatra hoe tsisy nikianina tsisy faute tsisy ninina dia fa tsy ninona nefa ry zareo zany hoe tsy possible zany hoe fa maninona n'le eo amin'le hoe eo amin'le branche misy ana rery ihany no hoe tsisy diso hoe tsisy zavatra tsy nety zany dia nanomboka teo dia lasa terena be tena hoe terena zany tena hoe ny heurako ny mpiasa rehetrarehetra lasa libre daholo ny nareriny lasa hoe tena tsy maintsy miasa tsy mivoaka ao ampiasana mihitsy fa eo dia tao anatin'izay koa lasa nametrahana caméra koa ao amin'ny braoako zany efa hoe mpitatana zany fa lasa misy caméra ao amin'ny braoako dia lasa asiana micro satria hoe tsy normal zany tsy nino mihitsy zany zareo fa hoe tsy normal hoe fa maninona ny mety ny ana fa maninona ny tsy mety daholo ny rehetrarehetra dia tao anatin'izay dia ohatrany hoe efa mivangin'ny tompo tsy kelikely aho hoe efa tsy hoela tsony dia ho asorony ao fa mila miaritra fotsiny zany fa hoe zay le tao zany le teny fikasana hoe anafaka anahy izy fa ao anatin'izay fiaretako ao anatin'izay dia tao anatin'izay nefany nisy proposition ana asa tena nety zany tena hoe nety hoe nakarama na ny zavatra rehetrarehetra hoe nety be tamiko le izy fa eniko be ny taty apoko hoe lasa naloto foa lasa ohatrany hoe hitan'ireo tsara zany fa hiala fa za ve natao an'izao za ve natao an'izao fa hiala dia ho hitan'ry zareo eo amin'izay hoe ohatrany hoe nampijaly olona tsy tokony zay zany ny taty an-tsaiko dia lasa dia tsy nahazo aina mihitsy nefa ny eo ampieritrretana an'le izy hoe eo amin'le andehanana le asa tena hoe tena tsara zany hoe nety fa tao anatin'izay dia ohatrany hoe tsy nisy fiadanana mihitsy taty anatiko andeha hifindrany amin'le asa dia ohatrany hoe nystopen'ny tompo nisy lalana hoe afaka nandeha hoe tamin'ny lalana hafa zany azahoana le izy fa tena hoe nystopen'i Jesosy le izy dia fa taty anatiko dia hoe za hiala mbola zay foana aloha dia ny farany dia andray an'le décision amin'izay zany efa tapa-kevitra be hoe hiala fa le fielana nefa eniko be hoe vokatry le tsirariny natao tamiko zany le fanapaha-kevitra ny raisiko dia farany moa dia lasa nangataka fionana tamin'ny papa izay hoe aleo aloha fa décision ngeza be amin'ny fiainana le izy dia mokony koa ohatrany hoe za zany le hoe andray le décision tao an-tsaiko hoe andresy lahatra ny vady koa hoe raha tsy za le hiteny an'le décision dia mety hoe mora aminy ny anaiky an'le izy hoe za tsy maintsy hiala ato amin'izay dia rehefa niona tamin'ny papa nefa izay dia le foko le mbola maloto zany le za le hoe mbola mavesatra sy mbola tezitra vokatry le tsirariny natao tamiko zany mbola ohatrany hoe mbola miteny amin'le izy dia tao anatin'izay dia tena hoe aleo aloha miandry ny fitondran'i Jesosy dia tsy maiky hoe tena hoe tsy maiky andray an'le décision fa miandry dia ohatrany hoe neritreretiko za tao anatin'le izy hoe le vatiko no rassure hoe mahazo mandeha dia efa kay le izy tsy hoe za le mahazo mandeha fa za le mijanona mihitsy aloha dia manaiko ampiasan'i Jesosy ao satria na le amin'le caméra sy le micro ary afaka mitory ao anatin'le izy manaraka direct rehefa le tsy avelan'ry zareo mivoaka ao manandra tanana le tsy maretehaka ao an'Andriamanitra mitehaka rehefa amin'iny dia tena hoe mety hoe moyen iray ataon'i Jesosy hitoriako andry zareo ao ampiasana le caméra sy vidéo ao amin'ny braoako andao tehaka ho dia tsy hoe tsy marina le izy fa no amafisina amin'ny pression dia tsy ny tenin'Andriamanitra ny tsy marina fa le toe-po no andrasan'Andriamanitra hoe ho libra hifanaraka amin'izay toe-po takian'Andriamanitra dia rehefa omentsika ny toe-po dia mivoaka horentsika ny toy an'izay fitsoana vavolombelo izay amin'ny fotoana manaraka andao hitehaka mafy ho an'i Jesosy tsika mandroso tompoka miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoka tain'i Jesosy
tiantsika Jesosy. Alléluia. Mahafinaritra be miaraka amin'ny Jesosy. Alléluia. Ary tsisy toa azy. Amen. Unique ianao ho an'i Jesosy. Mana vidiny amin'ny rano. Ary mihoatra izany, mahafinaritra be rehefa miaraka amin'ny fanahy masina. Amen. Dia miroso lalina. Aza manaiky tenitenen'olona zany. Fa ny atsiprian'ny teny rehetra misy vidiny daholo. Ny teny iray, litera iray ao amin'ny Baiboly, tsindrimandrin'Andriamanitra. Dia raisampinoana. Za tamin'ny fiainako tsy nahay niaraka amin'ny Jesosy, fa nampianariny isan'andro. Nanao tsy mety rehetra fa nahitsiny. Nanota be fa navaoziny. Dia mijoro eto vovoninahiny. Alléluia. Navaoziny fiainako dia ilay tsy mety rehetra nataony tsara be izao dia za mijoro anareo izao tsara izy. Alléluia. Tamin'izaho teto amin'ny séminaire tamin'ny pasteur Jao mivady teto sy pasteur Séminaire Mandroso. pasteur Mena Mandroso. Dia ndresiko azy Mandroso izay. Mandroso amin'ny lalina zany. Tiako tenena hoe aza miaraka amin'ny Jesosy tsisy hoe atao kely dia indraindray tsy atao indray dia metimety amiko indray mivavaka dia androany te atory dia tsy manao vavaka minuit a Jesosy androany fa te atory dia efa foaziny fanahy be ianao dia tsy mety mivavaka. Tsy ohatr'izany miaraka aminy. Miaraka amin'ny Jesosy ny ainao no atolotra ao any namanao ary mivavaka mangina. Izay no nampianarin'i Jesosy dia aleo mivokatra no mampiseho azy. Ianao zany tsy afaka hiteny hoe ny heriko, ny tanjako, za nahay be, za nisan'ny olona nianatra, fa tsisy dikan'izany. Nieritreritra be hoe anao missionnaire be any an-dafy any, nianatra teny, andika teny, tsisy dikan'izany. Rehefa tsy ao ambany fitarian'ny fanahy dia mila manetry teny, mila manetry tena be. Ary tena mahafoy ny mahainao anao mihitsy. Dia tsy mora ilay izy fa izay ilay izy. Ianao zany mila raha hoe miaraka manao ny asan'Andriamanitra dia mila vonona foana, hiatrika foana. Fa tsy hoe ay moramora be zany ilay izy fa niazo fijaliany Jesosy. Miara mivavaka amin'ny Jesosy. Jesosy tsy mitsahatra izany. Dia ianao ve nijanona? Raha misy asa tsy hain Jesosy ataonao dia aleo aloha mivavaka tsara. Dia manontany ny heviny tsara. Fa raha vao misy hevitrao anankiray fotsiny ao dia tsy mety. Za tena miteny anareo ny fiainako raha vao nisy fotsiny, hevitra iray fotsiny dia tsy mety. Fa zaho tena mitady, tena oza Jesosy tady ianao fa ianao ny alfako, ianao ny omegako. Voninahitra ho an'i Jesosy. Tiany Jesosy ianao dia raiso ny fanahy masina. Miarahamy foana isan'andro dia aza velanao, isy olona anao tsinontsinona anao zany. Dia mitenena ampahasahiana rehefa sain'ny fanahy miteny. Dia maiza mivavaka koa amin'ny atsipriany. Indraindray tsika mivavaka ohatran'ny hoe mivavaka ho an'ny hafa. Ohatran'ny hoe za zao teto mivoaka teto dia tsaika nisy olona nisitona ny poketrako tamin'ny séminaire iny. Dia ny fanahy miteny tazomy tsara ny poketranao. Dia nitazomiko tsara. Ny anaran'i Jesosy, ny ovitrovitra ny fahavahana. Jesosy! Tsisy zavatra voasitona teo. Alléluia. Tsara Jesosy. Amen. Ndao tiaka mafy ao an'i Jesosy.
mahereza daholo amin'ny fanomponan' Jesosy a dia mandroso a dia raha misy zavatra mety hoe mampatahotra anao aza matahotra izany izany olona lazaiko anao be tahotra izany za zany fa rehefa miaraka amin'ny fanahy hainao ny zavatra rehetra misaotra tompoko tain'i Jesosy tompoko andao tiaka mafy ho an'i Jesosy tsy voatantaran'ilay izy fa tamin'izy hamonjy seminaira teto tamin'ilay seminaira mandroso ivoaka teto izy dia nitenen'i Jesosy hoe tandremo a fa misy olona isitona amin'ny poketra anao dia nampiseho an'i Jesosy anazy ilay olona hoe retsy dia vao nandroso izy dia efa nitazomy mafy ilay poketra satria niaraka tamin'ny fanahy masina izy dia mibitsy amin'ny fanahy dia nitazomy mafy ilay poketra dia iny tokoa ilay olona nisitona an'ilay izy fa satria olona mpakatoa miaraka amin'ny fanahy masina dia narovan'i Jesosy ndao tiaka mafy ho an'i Jesosy fiadanana ho antsika ary voninahitra ho an'Andriamanitra rehefa ao anatintsika ny fanahy masina tsy avelany mipetrapetraksika zavatra tsapako hoe ty zany ataoko hoe ny titre ty zany ataoko hoe aventure miaraka amin'i Jesosy satria bizina ny nalehako tamin'izay niala teto a dia ahoana ho miantso an'ilay rangany nitarika tany aizy 10 andro sika dia tafaverina aizy any amainty rano dia ahoana maka entana fotsiny sika dia miverina ale voara mialeto a tao Majunga herinandro ny andro sambo tao Majunga 3 andro indray avy eo Majunga makany amainty rano eny ambony sambo ianao a tsy mahatory fa eo ambony seza hazo tsisy fandriana tsisy inona fa tonga tany any le ranga vao miteny amiko hoe azafady fa le ranga tompon'le entana ane migadra mandra-pahafatiny any am-ponjy zany hoe fananana an' Jesosy dia tsy nivokina ntsony ny tontondry fa tsy moro za dia ahoana no atao andao izy fa hipetraka ao mon père tsika dia nipetraka tao amin'ny mon père dia reko le mon père espagnol isan'andro atoandro hariva mitondra ronono a sy mitondra mofo hoay zara ho alera mon père ty dia tsy aro dia nakao amin'le efitrano misy an'le rangahy farazokiny efa 5 taona manahoana ho atompoko manahoana ianao inona vaovao zao efa tsy afaka miela eto mpandrina eto zao intsony dia miandro fahafatesana efa 9 taona zay maty mivadiko dia ahoana ho raha maty amin'izao ianao tsy fantatra fa zay Andriamanitra mahalala na le mon père zay koa nyteneniny rehefa nantany sambatra ianao mon père fa ny an-tanitra tsy fantatra zany ry zanako fa rehefa tonga any vao mahafantatra fa ny zavatra anyseho a nitoriko filazantsara tsao niverenako fandroany fa nitelony le ranga katekista ao amin'ny mon père io noho ny avy eo izy mon père hoe tsy afaka mipetraka eto fa ho avy monseigneur dia nandeha ny tady trano ay Andriamanitra ty efa misy planin'Andriamanitra zany efitra hoe le bizina no ale any nefa le bizina 0 tsy nandeha amin'ny laoniny fa ay Jesosy tya efa misy planina zany tady trano nitady fiangonana satria tao anaty zany efa banga mihitsy efa nony alao tenenina hoe nony fa nahita fiangonana ampofoa dia niditra tao dia tonga ny rava nandeha fotoam-bavaka noho ny rava dia fandray tana dia ahoana dia ozy le olona hoe azafady io fa ianao zany ianao a zay tena pasteur anay zao efa 2 volana ny lasa tsy fantatra hiverina fa io ny fiangonana io za hoe Jesosy io ahoany ty dia lasa nahazo trano dia lasa isaky ny amin'ny 2 maraina dia manomboka amin'ny 1 satria isan'andro misy fotoam-bavaka amin'ny 5 maraina raisoantsay dia ao anatin'io fiangonana io a narela klospaty katolika io fa izy ao any maty le randrena solo atao amin'ny mon père ny maty ay zany ilaka Jesosy le hoe mandeha any alleluia ny faharoa ao anatiny ao a dia
tonga daholo ny marary entina ty rehetrarehetra ty ny probleman'ny olona. Za tsy pasteur azafady fa za mbola tsy haiko hoe évangéliste angamba ny metimety kokoa, fa misy olona niantso aho, azafady indrindra tompoko, afaka mba marary fa misy havanay marary. Dia nandeha tany aho, ay le rangaty io nandeha niaza tany anaty ala tany, dia misy nanenjika azy, dia nandositra, dia tsy hitan'le hoe izy manenjika fa fataony hoe misy manenjika fotsiny. Nenjera teo amboniny hafa mahay daholo iny eo anoloana iny. Dia ny olona any rehefa hoe misy marary, dia misy tonga be dia be, misy 5-10 manodidina ny olona io. Dia occasion anankiray koa dia nitoriana filazantsara le marary, toriana filazantsara daholo le olona, dia nanaiky le marary, verenana fanodroany, fanitelony, fanonefany niantso le fianakaviana, azafady ozy fa hiabany lisy efa hafahafa ao. Dia nandeha amin'ny efatra maraina ny tonga zareo, dia nandeha dia tao amin'ny abany lisy, dia nasaina namerina ny vavaka, nasaina nanolo-tena ho an'i Jesosy. Amin'ny efatra eo, amin'ny efatra sasany nivoaka tao, amin'ny 5 tonga tao am-piangonana zareo nilaza hoe lasy abany lisy. Ka tiako tenenina amintsika, Jesosy manana planina ho antsika tsirairay avy. Amen. Tsy fantatrao fa rehefa Jesosy ny miasa dia le rangaly giadra mandra-pahafatiny. I pasteur ato miteny hoe fitipitiana, tena miezaka tompoko azatsiny indrindra, fa le rangatany le namako le nitondra tany tsy nirarahan'le rangatany am-ponja, fa zany isika ny 2 andro mandeha manaty sakafo dia mitohy filazantsara tao am-ponja tao. Dia le ranga io sy nisy olana koa izay lazaina hoe dahalo nanolo tena ho an'i Jesosy. Fa ny zavatra niseho taty aoriana, afaka le rangany giadra mandra-pahafatiny io. Le rola le hoe lazaina dahalo nandeha nitsaraina tany Antsalova, afaka koa izy mirahalay. Fa le tiako tenenina amintsika reto mila antsika Jesosy. Zany fanahy zany zao be dia be mila olona mitohy aminy. Aitsika tsirairay avy, mila fa hainao manao an'izany. Ometsika voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Dao tsika hitsangana, dao tsika amerina ny voninahitra rehetra ao amin'i Jesosy, fa izy no manao an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Izy ny teny fa tonjobily, tom-panafahana ho an'ny asa ity. Mety hoe ao anatina pression ianao amin'izao, aza alefa any amin'ny pression ny toe-ponao, aza lotona ny anatina pression sy karazana oppression ety ivelany, fa andaontsika hanome ny toe-potakin'Andriamanitra foana. Amen. Amen. Dia izy koa no nahatonga an'le taty teo rehefa nangetaheta handroso miaraka amin'ny fanamasina, dia ampianarin'ny fanamasina isan'andro tsika mianatra foana, mihaino ny fanahy, mihaino ny fitarihan'ny fanahy. Tsy isy formule io, fa tsy maintsy mihaino foana tsika mba hahatonga antsika tsy ho diso amin'ny fitarihan'ny fanahy. Dia isotra ny fanamasina tsika fa izy mitarika antsika. Ary neny taty teo tena hoe na dia zavatra tsy takatry ny saina ary, dia manome occasion Andriamanitra mba hahafahantsika manompo mijoro mitona fanahin'olona ho azy isan'andro. Sandrato ny tananao dia averenao any amin'i Jesosy ny laza sy ny voninahitra. Jesosy mankasitraka anao zahay, fa ianao ny teny fa tonjobily ho anay ty taona ity, tom-panafahana ho an'ny asa. Misaotra Jesosy amin'ny zavatra avelanao mitranga eto amin'ny fiainanay. Raha maha olona dia zavatra efa nikolokoloina nandritra ny 12 taona zany, ohatran'ny sarotra ny andeha andao an'izany satria te hiala ao amin'ny zone de confort. Fa avelanao mihitsy misy pression ety amin'ny manodidina Jesosy mba hahatonga anay hitodika ao aminao, ahafantatra fa ho tanteraka ny teny rehetra izay naloka amin'ny vavanao. Mankasitraka Jesosy fa tarihanao zay isan'andro, hieno ny fanahinao, hieno ny feo amin'ny fanahy, tsy andeha am-pahazarana. Dia tarihanao zay, arovanao zay, satria tianao zay voatahiratra amin'ny farany Jesosy. Ary misaotra Jesosy ny amin'ny toerana rehetra izay avelanao andehananay, enina dia ao anatin'ny sitrapo ary indraindray, dia mamindra fo ianao, avelanao foana isy famonjem-panahy, tsy avelanao isy overy rehefa manaiky ho tarihanao zay. Jesosy mankasitraka averinay any aminao midera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy, andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia.
anao tsika mbola eto hivavaka amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao zany amin'ny fahatsaranao sy ny fitiavanao. Mankasitraka Jesosy satria fantatra hoe sarobidy foana ny miaraka aminao, sarobidy ny mitoetra eo an-tongotrao. Ary zany Jesosy ny harena ambony indrindra ho anay, tsy ny hoe ampiasainao, tsy hoe mahavita niraka ampanaovinao akory, fa ny miaraka aminao amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fiainana iray manontolo mihitsy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny fahatsaranao. Misaotra satria tsy mikatona ho anay ny lanitra, fa manana fanambarana vonona ho anay foana ianao. Atonga anay Jesosy tsy hamorona Andriamanitra hafa ankoatran'ilay Andriamanitra nanambara ny teninao. Misaotra Jesosy fa tsy miova ianao, dia raha sy laza ho anao ray amin'ny anara-tsarobidin'i Jesosy Kristy, velona sy masina ary manan-kery avy any Nazareta. Amen. Amen. Ndao tsy hitaka mafy eo an Jesosy mahazo toerana vetivety kely. Alleluia. Filipianina toko faha-efatra ny 9:17. Tonga ampahery anao vetivety fotsiny amen. Filipianina toko faha-efatra ny 9:17 zao nosoratany Paoly apôstôly amin'ny anaran'i Jesosy. Mahay zavatra rehetra ozy izy amin'ilay mpampahery amen. Tenenao akaiky hoe mahay zavatra rehetra ianao hoe zavatra rehetra resako hoe tsy le hoe fahagagana be, fa ny zavatra rehetra resako hoe dia ny fiovanao amen. Possible rehetra tsika afaka miova, possible ianao afaka miova androany. Alleluia. Azareo portena rapitsy ny fiovanao fa androany ny fiovanao amen. Possible tsika afaka miova, possible tsika afaka miaina fiainam-pahamasinana, possible tsika afaka miaina fiainana ao anatin'ny fahamarinana tanteraka, possible tsika afaka mamela heloka, possible tsika mahay ny zavatra rehetra. Satria ozy izy Jesosy hoe mahatsara anareo ny felako ozy izy, mahatsara anareo ny felako ozy izy, fa raha tsy aloha dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Rehefa tonga amin'ny fanahy masina dia mitondra ny fiainan'i Jesosy ao anatintsika izy, atonga atsika afaka ny aina tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra amen. Tenenao akaiky hoe possible ny fijoroanao hoe amen. Na atao hoe ohatrany hoe toerana tahaka ny Sodoma sy Gomora aza misy anao dia possible ny fijoroanao satria ao anatinao ny fanahy masina. Alleluia. Possible ny fijoroanao na tahaka ny tamin'ny andro Noazy, efa niemitra sy ny verin-dalana daholo ny olona nanohatra an'Andriamanitra, fa ianao possible mbola afaka nijoro tsara satria manana ny fanahy masina ianao misy ny fiainan'i Jesosy ao anatinao. Alleluia. Te hampahery anao androany hoe mbola possible ny zavatra rehetra hoe alleluia. Dao tsika hitsangana amin'izao fotoana izao amen. Andray ny tenin'Andriamanitra tsika, iresaka amintsika tsirairay avy Jesosy androany. Possible ny zavatra rehetra, possible ny fiovanao androany, tsy le fahagagana zay no mahamaika atsika, fa Andriamanitra manova atsika. Satria ny fahagagana fiainana normal amin'Andriamanitra, fa ny mahagagan'Andriamanitra dia ny fiovamponao. Alleluia. Ary zay ny namaika azy nandatsaka ny fanahiny ao anatsika, mitondra ny fanjakany ao anatsika mba ahafahantsika maneho azy isan'andro isan'andro. Vavaha amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny etaeta ao anatinao dia asandrato ny tananao dia mivavaha amin'ny Jesosy amin'izao fotoana izao. Teneny Jesosy hoe miresama manokana amiko androany Jesosy hoe Jesosy vonina ny aino anao, vonina ny ankatoza izay rehetra laza ianao, miresama manokana amiko androany Jesosy, manambara ny sitraponao amiko Jesosy. Sokafako anao ny foko androany, sokafako anao ny sofiko androany. Misaotra Jesosy fa hiteny amiko indray ianao, anitsy andray ianao, anamboatra anahy indray ianao satria te hitondra anany amin'ny dingana tsara lavitra kokoa ianao miaraka aminao. Jesosy misaotra fa tsy miova ianao, misaotra fa manomana ana foana ianao isan'andro isan'andro ho amin'ilay fotoam-pampakarana, ilay fotoana sarobidy indrindra izay ahitako anao mivantana sy rahako aminao. Misaotra ray amin'ny anara-tsarobidin'i Jesosy. Alleluia. Amen. Andao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy alleluia. Andraisantsika ny pasteur. Alleluia. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia manonona ny fahasoavan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Angatahany ianao azo toerana. Fahatsiarovana ny fetiny ireny moa zany dia mba misy teny fampaherezana kely mba ho zaraina amintsika androany. Dia ny zavatra tiako zaraina dia zao hoe lavo ny tenanao, lavo ny tenanao. Itsika zany mila mandahatsika satria matetika ny tsy mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo fiainantsika dia itsika ihany. Tsisy nizaniza afaka hiteny aminao hoe aza manao an'ity na aza manao an'ity, fa ianao ihany
manatanteraka an'izay zavatra rehetrarehetra tianao atao satria izay le nytenenin' Jesosy hoe ny safidy no efa nomenantsika. Dia teny amintsika androany hoe ny olona mandany tenany ihany no mandany ten'Andriamanitra. Andriamanitra izany te hiara hiasa amintsika fa mila aloha tsika tena hoe manday io nofontsika io. Ny olona mandany tenany ihany no afaka tena hiaino an'Andriamanitra. Tsy haiko nareo fa mipetraka foana mifaniriana ao anatin'ny fontsika ao indraindray hoe Jesosy za Jesosy tena tsy teanao an'ity intsony misy zavatra efa tsy tianao atao intsony kanefa indraindray ohatrany hoe vitanao foana le izy dia rehefa vitanao le izy dia izay ianao vao manenina satria tsy niaino an'Andriamanitra ianao fa niaino ny tenanao. Izay no tonga Jesosy ny teny hoe anaka ozy izy atolory amin'ny fonao. Raha mandinika tsika izany fo izany maha-olona ny olona. Rehefa mijanona ny fo ka na matanjaka ohatra ny inona ary dia tsy afaka miantsika daholo ny tena rehetrarehetra satria ny fo no nijanona. Dia izay no tonga Jesosy nangataka hoe anaka atolory amin'ny fonao ozy izy satria ny fony rehetra ao amin'ny tenantsika. Io ny ankina ny tenantsika rehetrarehetra nefa io no nangatan'Andriamanitra amintsika. Dia rehefa mandiny tenitsika isan'andro dia misaina hoe Jesosy tena efa nomeko anao marina ve ny foko. Satria rehefa tena nomentsika an' Jesosy ny fotsika dia izay zavatra momba ny vatantsika iray manontolo tokony tsy itsika intsony no manapaka an'izany fa ny sitrapon'Andriamanitra no manapaka an'ilay izy. Ohatrany hoe rehefa misy zavatra tianao tenenina sao dia hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy afaka avoakanao ilay izy satria ianao mahafantatra fa tsy anao intsony ianao. Mila an'izay fanamariana an'izay foantsika isan'andro rehefa atsika satria tadio tsara fa ny devoly dia miezaka mampatory atsika foana izy isan'andro. Mampatoriana ianao angina tsy anao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia lasa rava ilay fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia indraindray tsika mieritreritra hoe za Jesosy ve mandroso sa tsy mandroso. Eo amin'ny fanomponanao mivavaka ihany fa tsy hoe tsy mivavaka. Manolo tena, manao ny asa fanompona, miaino ten'Andriamanitra, tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra nefa indraindray matsiaro foana hoe fa maninona ny ohatrany vida izany, fa maninona ny ohatrany mare tsy fiadanana izany indraindray satria mbola misy parti ao amin'ny vatanao tsy nomenao an'i Jesosy. Jesosy nefa ny teny hoe fo, izany hoe izy rehetra izany. Dia rehefa manao zavatra tsika ohatra izao dia tsy hoe ny tanantsika ihany no mentsika an'i Jesosy. Misy olona mantsy ohatran'izany rehefa misy asan'Andriamanitra atao dia tonga dia ny tanany manao an'ilay izy fa ny fony tsy manao an'ilay izy dia tsisy ihany izay. Dia misy indray ny sasany masony ihany no mamaky baiboly dia tsy mety koa izay fa tokony miaraka amin'ny fo. Dia misy indray ny sasany mivavany ihany izany hoe mitory teny milaza fa ny toe-po sy ny toe-panahy rehetrarehetra tsy an'i Jesosy. Dia izay no nahatonga Jesosy ny teny hoe tsy ny tananao ny angatahany na ny tongotrao na ny vavanao na ny masonao na ny sofinao fa ny nangatahany ny fonao. Ka militsika isan'andro manapirofo an'izay tenantsika izay hoe Jesosy isan'andro tena ataoko tsapanao mihitsiny hoe ny rehetra ato amiko nomeko anao. Mila asiantsika tombo-kase izany fiarahantsika amin'Andriamanitra izany. Indraindray tsika tezitra rehefa tonga ny fantsiana ohatra teny fantsiana. Indraindray tsika tezitra indray tsika matahotra rehefa tonga ny resaka hoe ho avy Jesosy. Dia indraindray ary tsika ohatra miteny hoe izany foana koa ve satria tsy vonona ny ao anatintsika. Isan'andro nefa tsika mila vonona foana satria jereo tsara fa ny teny Jesosy rehetrarehetra nge tsy maintsy tanteraka. Ny teny izy izao hoe ombona amin'ny hazo fijaliana tanteraka ilay izy. Ny teny izy hoe izy zaza teraka ozy ny baiboly iny fa teraka tokoa Jesosy tamin'ny alalan'ny Maria Virgine. Izay zavatra ny tenenin' Jesosy rehetra tanteraka dia Jesosy nefa ny teny fa ho avy indray izay zao sisa ny andrasantsika. Dia militsika isan'andro tsy variana amin'ny problème. Misy manko ohatrany hoe misy olana dia ao miondrika ao amin'ilay olana ao makaty marary ohatran'izao fa tokony tena hoe mibanjina an' Jesosy foantsika isan'andro isan'andro. Mila tsy miaino antsika be dia be tsika. Indraindray tsika variana miaino antsika. Rehefa vatana mantsiny ity nofontsika ity efa izay mahatonga antsika mandray fanasany tompo foana isan-kerinandro isak'izay matsiaro satria
rehefa mandray fanasany tompo ianao dia reny no atsangan'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana fa ty vatantsika ity tsy miakatra any ambony any ty fa mijanona eto amin'ity tany ity dia izay mahatonga antsika hoe izay mahatonga reto vatantsika reto manohatra antsika. Remarkenareo tsara fa rehefa misy teny zao ohatra hoe ten'Andriamanitra tonga na misy zavatra mitranga dia tonga dia manao réaction foana io vatany io, tonga dia sositra be. Tsy le olona teo anilany nanao réaction dia ianao sositra fa ianao mihitsy tonga dia tsy mahazaka an'ilay izy. Tonga dia misy zavatra rehefa misy zavatra tsy zakanao dia tonga dia manao apo zany. Jereo fa le vatana daholo izay tonga dia mamaly. Rehefa misy zavatra mitranga tonga dia mamaly satria tsy manaiky le nofo. Dia izay le mahatonga na miteny hoe lavo ny tenanao. Rehefa mitranga izay zavatra izay mahatonga antsika nandray fanamasina. Rehefa nandray fanamasina ianao dia afaka manana izany fanamahery izany manohatra an'ireo zavatra rehetra alefa ny deboly afafiny ato amin'ity nofo ity. Rehefa misy zavatra efa hitanao zao hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia jereo fa mangarika amin'ny masonao, tezitra ianao dia jereo fa le nofo ihany io. Fa rehefa ianao no miteny stop amin'izay fa tsisy an'izay intsony. Fa reto vatako reto rehetrarehetra reto dia asaiko ny safidiko dia omeko an'i Jesosy daholo amin'izay. Dia rehefa mitranga izay zavatra izay dia manomboka gaga ianao hoe fa maninona misy olona ohatran'ny hoe teny mahery na teny zavatra ohatran'izany dia tsy nakasika anao ilay izy satria tsy nihainonao ilay vatanao. Fa rehefa hihainonao foana vatanao io dia jereo fa tsy mahavita ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ianao. Dia iny ilay mahatonga antsika malahelo dia lazaina fa maratra dia kaza maratra satria miaino an'ilay vatana ianao dia iny ratra iny rehefa avy eo miparitaka voakanao amin'ny olona rehetrarehetra amin'izay satria mamindra koa ilay izy rehefa avy eo. Jerenareo tsara Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko 9:9-telopolo toy ny ten'Andriamanitra hoe fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka. Rehefa nidina nofo Andriamanitra dia Jesosy Kristy dia tsy maintsy nanapa-kevitra ohatran'izay izy satria ho be dia be ny fanoherana. Hiteny le nofony hoe fa maninona ianao no mbona amin'ny hazo fijaliana, fa maninona ianao ny atao an'izany. Fa Jesosy tonga dia nametraka hoe za tsy hidina any an-danitra akory izy hanao sitrapoko fa hanao sitrapony izay naniraka. Mila porofontsika amin'Andriamanitra isan'andro hoe sitrapony iza ny ataonao, sitrapony nofonao ve lalana anankiray izay ahatonganao androso. Ny atao hoe mandroso mankony miaraka amin'Andriamanitra dia izao tsy hoe ianao na vita asa na dingana na senamonjy nandeha tany ivelany namonjy fampianarana be dia be fa ianao ny atao hoe nandroso dia izao hoe ianao navita niala teo amin'ny plasy ny fankalana niditra nakany amin'ny fitiavana. Ianao navita niala teo amin'ilay toe-po ratsy niditra nakany amin'ilay toe-po tsara. Amen. Dia nefa ntsika tsy maintsy mamatatra antsika isan'andro dia te hanampy antsika hoe manomboka androany tahaka an'i Jesosy lavo ny tenanao. Io tena io tsy te homboana amin'ny hazo fijaliana izany. Io nofo tsy te ho tentenenina izany. Io nofo mitady zavatra tao foana hanoherana ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa ianao mahafantatra hoe za tsy maintsy mandany ity nofoko ity. Io nofo zao dia mila mitady fitsangatsangana, mitady be dia be ny zavatra tadiavin'ny nofo satria io nofo io tsy miakatra any an-danitra fa mijanona eto ambonin'ny tany. Dia ianao mila mahafantatra hoe misy zavatra anankiroa zany ato anatiko. Dia izay mahatonga Baiboly miteny hoe izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ihany ozy izy ny maninona zanak'Andriamanitra. Rehefa tarihan'ny fanahin'Andriamanitra tsika dia tsy handevozon'ny nofo intsony, tsy handevozon'ny filana intsony fa mibanjina mijery an'i Jesosy foana. Dia rehefa mibanjina mijery an'i Jesosy ianao dia jereo tsara Jesosy teto ambonin'ny tany. Jesosy rehefa nambona teo amin'ny hazo fijaliana potika daholo ilay nofo rehetrarehetra. Dia rehefa potika iny nofo iny dia jereo fa nitsangana vaovao izy rehefa hiakatra any an-danitra. Dia ohatr'izay mihitsy tsika raha tsy maty amin'ny tena aloha tsika tsy afaka niakatra any an-danitra izany. Mila maty amin'ny tena ianao, mila maty amin'ny tenantsika, ny vavantsika, ny masontsika, ny sofintsika, ny fisainantsika ireny mila mamono an'ireny ianao. Rehefa tena tsy miaino ny tenanao ianao dia Jesosy tsy mandao anao izany. Donc antsika isaina ny lalana ny lalovan'i Jesosy teto ambonin'ny tany tsy nanary azy mihitsy Andriamanitra
fa niaraka tamin'ny foana zay mihitsy moa tenen'i jesosy ao amin'ny jaona toko fahavalona diny fa tsy ambyroapolo hoe ary zay naniraka izy dia eto amiko tsy andao ahirery izy satria za manao zay sitrany mandrakariva misy zavatra zany anapory fotsika sy ananantsika antoka hoe tsy andao atsika Andriamanitra dia rehefa maty amin'ny tenitsika rehefa maty amin'ny tenitsika vao afaka miaino an'Andriamanitra na ianao zany hoe Paoly anie nandalo an'izany zavatra zany ozy izy Paoly hoe fa maninona ozy izy tsy mba zay tsara sitrako no nataoko fa zay ratsy zay tsy sitrako foana misy an'izay ady zay lalovantsika eo amin'ny fiainana misy an'izay ady zay hoe fa maninona Jesosy tsy mety mijoro amin'ny sitraponao mihitsy fa maninona tsy mety olona tsara mihitsy enona le teny iny le niteneniko teo tsy ny sofina ihany ny tetavin'Andriamanitra fa ny sofina sy ny fo jerena ny baiboly tsy maso ihany ny tetavin'Andriamanitra fa maso sy ny fo mba hatateraka ny sitrapon'Andriamanitra mila zany tsika manome ny rehetra tsika n'Andriamanitra manomboka ety tany tsika ozy ny ten'Andriamanitra hoe ny ety tany ozy izy tahaka ny any an-danitra manomboka ety tany tsika dia efa tokony hiaina zany fiainan-danitra zany fiainan-danitra dia tsotra fotsiny hoe inona ny tiany Jesosy dia inona ny nataoko inona ny tedaviny Jesosy dia inona ny nataoko fa rehefa voafaritra zay zavatra zay dia voapirofo amin'Andriamanitra fanompontsika azy andaotsika hanompo an'Andriamanitra tsy hitady zay zavatra tedavitsika fa andao hanompo an'Andriamanitra hanolotra zay tediavin'Andriamanitra militsika isan'andro manolotra ny tenatsika eo anatrehan'Andriamanitra ny rehetra amiko Jesosy dia omeko anao daholo fa aza sasamiandro hoe inona ndray zao tedaviko le zavatra ohatran'izao le valim-bavaka ohatran'izao raha momba n'izany rehetrarehetra zany dia ho vitan'i Jesosy ihany fa mipetraka any amin'ny tsitsasy ianao fanontaniana hoe ianao ve mba efa nanolotra n'izay tediavin'Andriamanitra tantanao rehefa mividy zavatra eny an-tsena raha makany amin'ny grande surface ianao zao na etsy amin'ny super u ohatra izay lalovantsika isan'andro dia tsy hoe akory hoe gaga ianao hoe ary totoa dia makamaka zay ilaina tondra le arona kely iny ianao dia alainao daholo izay tianao alaina rehetrarehetra dia gaga ianao hay totoa dia makamaka azadino fa misy zavatra rehefa mivoaka etsy ianao dia misy zavatra zay tsy maintsy mandovola ianao fa tsy hoe makamaka akory dia indraindray tsika mipety dia andaoka izy saina hoe fa manina koa re tsaka zay aloha misy anao tena ataoko sary eo anankitelo satria Jesy alaiko rehetrarehetra dia mety daholo fa azadino fa misy zavatra miandry ianao ery ananiny ery andoavanao an'izay zavatra nalainao rehetrarehetra dia ohatr'izay koa afaka ataonao ny zavatra rehetrarehetra fa azadino mipehena eny Jesosy misy zavatra mila pehena raha ohatra ianao ka tia hisitraka n'le rehetrarehetra dia mila mipehena tokony ho pehena ny tenatsika ny tediavin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko 12 ny andiny voalohany sy faharoa tozy ny ten'Andriamanitra koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo zany eloha avy amin'ny fanompona rehetrarehetra hampanompo aloha ny tenanao ekeo aloha ny hanolotra zany tenanao zany eo amin'Andriamanitra satria zay ny fanompona tediavin'Andriamanitra indrindra ilaina ianao manatanteraka ny asan'Andriamanitra ilaina ianao manao fanompona rehetrarehetra ilaina daholo zany fa ny voalohany le fanompom-panahy inona le fanompom-panahy hampanompoy ny masonao asa vela hijery zava-poana tsony ny masonao fa hampanompoy an'Andriamanitra atolory an'i Jesosy ny tananao hitanao rehefa le mitady anao zavatra hafa reny dia tonga dia mahaiza miteny hoe marina fa anà ny tanako anà fa tsy anatsony efa nomeko dia zay mahatonga antsika indraindray ohatra ny hoe tsy aompentsika hoe raha maneno ny trompetra androany dia ho tafiakatra ve be dia be ny olona amin'izao fotoana izao kristianina fa matahotra tena ho lasa ihany ve satria ny dikan'izay misy parti tsy an'Andriamanitra ao ny vatany fa rehefa tsapanao hoe ny tenanao ray manontolo any Jesosy daholo dia amin'izay fotoana izay dia tsy manatahotra ianao na atory ary amakivaky an'ity alina manginy ity Jesosy raha tonga moa ianao dia any ny fotoana zany amen tsisy zay le hoe fiadanana zay ny tenen'i Jesosy Kristy ny fiadanana ozy izy nomeko anareo fiadanako no avelako anareo amen ka manomboka androany
dia tena porifoy amin'Andriamanitra hoe inona ilay fanompona marina tena tadiavin'Andriamanitra. Ndraindrayntsika tsy nana eny am-pitoerana ena raha dia za nge mbola tsy manompo an'Andriamanitra, za zao tsy mandraindray ilay caméra reny, za zao tsy reny aloha tsara reny mandray an'ireny satria mila olona ny asan'Andriamanitra. Fa melohan'ny andraisana an'ireny sy ekarana ety ambony ety, efa natolotra ao an' Jesosy ve ilay vavanao mihiry iny, efa natolotra ao an' Jesosy ve ilay masonao iny, efa natolotra ao an' Jesosy ve ny tananao mba hatonga anao tsy hanaonao foana. Misy ange olona tena te hamehan'io vavan'io izy fa tsy voafehany, tsy voafehy io raha vao tsy atolotra ho an' Jesosy. Indraindray ianao efa te hiteny zany hoe za tsy akahalanizaniza tsony, na raha vavy am-panambadiana na raha vavy tsy haiko na inona dia efa tsy akahalanizaniza tsony. Dia nefa zao rehefa tonga ny testa, satria zay ny tedaviny devoly amintsika, dia manokatra testa, manokatra lalana foana izy anotanao, dia iny fa tratrandray. Dia eo ianao mahita hoe ary natratranyiny satria mbola tsy nomeko an' Jesosy. Haika izany za mbola tsy tena nanolo tena ho an' Jesosy. Haika izany za mbola tsy tena an' Jesosy satria zao hay mbola mety mora tezitra ihany, hay mbola mety mitenteny foana ihany. Fa zao Jesosy manomboko zao ny rehetra amiko dia omeko anao. Amen. Tsy tanana ihany ny tediavin'Andriamanitra. Za nge mamafy amin'ny asan'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra izay mandalo amiko koa dia manao mampiasa tanana, fa atovy tanana miaraka amin'ny fo. Amen. Aza mampiasa zavatra tokana eo amin'ny vatantsika, fa izy rehetra ny tediavin'Andriamanitra. Andaontsika tena hianatra hoe hanolotra momba antsika rehetrarehetra. Rehefa momba anao rehetrarehetra ny atolotra ao an'Andriamanitra, dia reny zavatry ny tany reny adininao any ariana daholo. Rava amin'ny fijejejona, rava amin'ny fizaozaoana. Vakio ny Baiboly, fa misy an'izany akeo anaty Baiboly eo fa ireto ny tsy mandova amin'ny fiainana mandrakizay, ny fielonana, fijangajangana, fieboeboana, ny fireharehana, fijangatsangana, rehetrarehetra izay zavatra ratsy rehetrarehetra. Dia iza nefa manao an'ireo zavatra mahatonga anao tsy tafiditra ny an-danitra ireo, ny vatanao ihany. Azo antoka tsara zany kay afaka tena miampiditsika miakatra any ambony any rehefa tonga Jesosy. Possible le izy, fa zao mila mandantena aloha ianao. Jesosy andantenako amin'izay manomboka androany, ame amin'ny fihetsem-po tena hoe andinika mihitsy hoe Jesosy fa maninona moa tokony ho tezitra amin'izao oro zao. Be dia be nge ny olona variana migereny ny fiainan'ny olona. Ianona hono tsosotra be omaly, ianona ohatra ny be velonana iny fa izy adininy migere anazy. Hoe arenao ve mba gerenao hoe ary za mba ahoana? Satria maninona mbola tsy tena nanolotra ny tenanao an' Jesosy. Rehefa tena an' Jesosy ianao dia rehefa tsy zatra nataitra an' Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Satria Jesosy tena an'Andriamanitra ilay vakitsika teo. Zaho izy tsy tonga anao ny sitrapoko, fa tonga anao ny sitrapony izay naniraka. Rehefa tena voapirofinao marina hoe iza marina moa ianao, dia foana daholo ireny fanontaniana daladala sy zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny saintsika ireny. Dia te-hiteny androany hoe mahatsiaro ny reny rehetrarehetra, isan'andro moa tokony atsiaro foana zany reny zany, satria reny zany tena mitondra ao anatin'ny Baiboly hoe manajary raha isy ny reninao mba ho lava andro iainana ianao. Mety mandala ady sarotsika indraindray eo antsika reny, betsaka mivesatra lalovana indraindray eo amin'ny fiainana na amin'ny zanaka na amin'ny zavatra be dia be, fa te hampianatra antsika androany hoe andaontsika tena hanolotra ny tenantsika eo amin'Andriamanitra. Avelao asa saintsaina lalina izay zavatra mavesatra any, avelao izay zavatra hoe maditra angeny zanako hoe fokatsigary izy, misotro toaka izy, tsy mianatra izy. Ianao nge tsy afaka hanova an'izany, tsika tsy afaka hanova an'izany situation zany hoe na ninona tsika na ninona, fa lasa mitady areti-po fotsiny. Fa zao manantsika manana an' Jesosy. Andao itsika no atolotritsika an' Jesosy. Andao ny tenantsika no atolotritsika eo amin'ny Jesosy, dia amin'izay fotoana izay Jesosy no manatanteraka ny ambony. Amen. Aza lany fotoana mitady zavatra hafa. Andeha indray ataoko an'izao, andeha indray ataoko an'izao, ataoko an'ity dia ataoko an'ity, teneniko mafy, kapohako. Mialohan'ny anaovana an'izany rehetrarehetra zany, ianao aloha manolora ny tenanao an' Jesosy. Fa rehefa tena manolotra ny tenanao an' Jesosy ianao, dia an' Jesosy daholo no mandamina izay mahakasika anao rehetrarehetra.
secret tena tsotra kely zany atoroko atsika izany tena miatora fotsiny eo tongotra Jesosy. Tanareo ve Maria nge tena tsy hita Maria intsony zay atao androso maty ray be ozy izy nitsika gasy zay hemitra maty remy be tsy haiko aloha na nifadiso ilay izy fa na remy be na ray be mandeha aloha fa ohatrany hoe tratran'izay zavatra nitrango izay Maria fa ozy izy hoe avelako daholo zany rehetrarehetra zany fa aleoko manatona an Jesosy andeha tena etoraka eo amin'i Jesosy amin'izay satria eo aminazy misy ny fiainana eo amin'i Jesosy misy an'ilay vahaolana rehetrarehetra. Atsika rem-pianakaviana betsaka ny zavatra lalovantsika eo amin'ny fiainana, betsaka ny zavatra mavesatra lalovantsika efa zao mahatonga atsika tena mavesatra satria tsisy manampytsika. Iza ny andrasanao anampy anao? Jesosy. Aza manakina ny adinao ara-nofo, aza hoentiny eo amin'ny nofo ny adinao, hoeto eo amin'ny Jesosy. Hoeto eo amin'ny Jesosy ny zavatra mitranga rehetrarehetra, na arakasa na arakinina na arakinina, fa hita an Jesosy daholo zany rehetrarehetra zany. Amen. Andetsika hianatra hoe Jesosy amin'ilay zamandalo zavatra sarotra iny dia hitodika eo aminao satria fantatro fa any aminao vahaolana. Le mandalo an'le zavatra le asa tsisy iny, le jiramaso efa tonga ao nefa na ny andovana azy raha mbola tsisy. Hoeto tongotry ny tompo hoeto amin'ny Jesosy. Be dia be ny zavatra satria zao le nofo io mitady zavatra io atsoina ho ihanina. Andao anao tsolotra nofo. Maditra ny zanako ataovy an'izao. Aza omena hanina tsony. Aza ampidirina trano. Za tsy teny hoe aza narina ry zareo satria manana antony koa tsika ananatra hiteny. Fa meloha ny zavatra rehetrarehetra ianao aloha ny atolora eo amin'i Jesosy. Mba ho mora amin'Andriamanitra ny hijery ianao. Raha ohatra mifonao ka tsy atolotra eo an' Jesosy dia ahoana raha nahitan Jesosy ny eo am-ponao? Raha ohatra ka masonao mombanao rehetrarehetra tsy an Jesosy dia ahoana ny karakarany ianao? Fa rehefa an Jesosy ny fonao dia tazany daholo izay mavesatra ao. Tazany daholo satria anazy iny. Adiny iny fa tsy adinao. Ninona ny zavatra mandalo amintsika ka an Jesosy tsika dia tady io tsara fa tsy adintsika tsony izay ady mandalo ao amin'ny fiainantsika fa an Jesosy. Amen. Ndao hianatra hiantoraka ametraka ny rehetra eo tongotr'Andriamanitra ary aza alaina tsony ilay izy. Rehefa hanolotra zao tsika androany dia ianao zao tena hitako tena maro zany Jesosy fa tena hitako tokoa Jesosy fa mbola navesatra amin'ny foko satria kay tena mbola tsy anao kay hitako tena zao vavako ty kay tena mitete foana indraindray io manimba fiainako ty masoko ty tena hitako mihitsy. Dia rehefa mandeha dia Jesosy atolotra anao rehetrarehetra, tena ho anao rehetrarehetra, tena atolotra daholo. Dia rehefa avy eo nefany rehefa tratra ny devoly indray alainao indray ilay fonao zay dikany io dia verina indray. Dia be dia be ny diso fanantenana za nge efa nanolotra ny tenako an Jesosy lisa rehefa nalainaoko. Zay ny tenako hoe aza misangisangy tsony manomboko izao. Tena tsy fotoana fisangisangiana sy vazivazina tsony izao fa fotoana tena hoe rehefa nomenao dia nomenao. Alay fisaretsana nge hoe nisy olona nanome cadeau anao dia nomeny ohatra hoe famantaranandro ianao ohatra dia ty famantaranandro ty omeko anao ty dia misaotra dia efa anaovanao ilay famantaranandro. Dia ozy izy indray ilay olona reo avy eo mety aty kely fa anahy io famantaranandro io. Sisy ianao hoe tena miresaka amin'ny olona tsy ampy zavatra ngambany ozy ianao ary aza mandraindray nininany amin'iny tsony fa soa ihany Jesosy fa tsy manao an'izany. Fa raha izay nangalantsika sy metsika an Jesosy aloha ilay izy dia alaitsika indray dia tanako Jesosy tena io fa tena meko anao mihitsy foko Jesosy tena iny tena tonga dia tena je te donne tout mihitsy momba na rehetrarehetra tena tout rehetrarehetra. Rehefa avy eo misy feo enao mandreraka be zany lazay fa mandreraka dia nalainao indray ilay izy. Amen. Tena zao reto ndaontsika tena hianatra tahaka ny zaza miaraka amin'ny Jesosy. Andao tena asiana toboka seza mifiarahana amin'ny Jesosy zany. Jesosy isan'andro tena porofoko aminao fa anao tena
anao mombana anao zay makasika ana rehetrarehetra dia omeko anao daholy fa rehefa zany ny zavatra mitranga gaga ianao marina aminao le hoe za tsy maintsy miena fa maninona izy tsy maintsy mitombo tsy taviny resako misy olona matsy efa manena tena fa ohatrany tsy mety mena ihany sao dia gaga ianao hoe amen fa zao haenao reny le entanao le mangotragotraka reny tena raisy opportunité omen'Andriamanitra mihitsy ny reny tanao misy ten'Andriamanitra zay hoe zange ozy izy tsy amin'ny fakapanahy tsy zakanareo e dia ndonge andinike misy fotoana nge tsy ny devoly zany ny makafanahanao e fa izy te ahita ny fahamarinanao izy te hanafaka an'le faratsiana ao anatinao dia alefany eo alohanao le izy mba hijerevany hoe atraizany fitiavanao azy amen zay ke le hoe aza tia teny ary efa tianao loatra ny tenanao dia manota ary tenanao io dia safosafonao ao ihany efa mijery zava-poana dia tratra dia amarinina ihany amen minoa fa hianatra no faty amin'ny tenintsika minomboka androany zany zavatra teneniko zany tsy vita zao dia zao kanefa kosa misy finiavana zao dia zao rehefa nandeha Paoly efa nyteneniko tatozy izy hoe fa maninona ozy izy tsy mba zay tsara sitrako ny vitako fa zay ratsy zay tsy sitrako foana nandiny teny izy hoe zange te androso hoe miaraka amin'i Jesosy hiala amin'reto fahazarany ratsy reto nefa maninona tao zay io foana ihany vao mitsangana misy opportunité kely misokana indray raha frériana fa miala any vao mba hosokafan'Andriamanitra kely ny lalana fa miala any vao tahina kely mena fapana efa tsy hita tsony efa tsy mivavaka tsony mbola mpifalifaly ny nofo e dia ahoana ihany ary ay zany ozy izy Paoly zay aika za mbola hoentin'ny nofo dia io Paoly io ihany no ny teny ao amin'ny episode manaraka hoe nareo zay efa tonga nanahaka anay sy ny tompo ay zany misy ady resy naresy izy naresy Paoly satria izy le niteny hoe fa maninona tsy vita le izy dia izy ihany avy eo no niteny hoe efa nanahaka anay sy ny tompo amen ka io zany tsy vita amin'ny fametrahan-tanana io tsy hoe ny ametra-tanana mihitsy ny pastera mba tena hiady amin'ny tena sy ohatran'izany fa io le soa efa any aminao porfoy isan'andro fa tianao Jesosy dia ataovy zegny matonga baiboly miteny e ozy izy hoe Andriamanitra ozy izy manasa ny sabatra ny isan'andro raha tsy fonana dia isan'andro koa ozy izy dia maninona avaozy samaraina ninona fa nylora tena anareo zany hoe isan'andro zany tsika mila manolotra ny tenantsika eo amin'Andriamanitra foana fa rehefa tena manolotra ny fiainanao an Jesosy ianao dia jereo Jesosy ny teny tamin'ny mpianany hoe hatr'izay niarahanareo tamiko ozy izy mo nisy nampahory ianareo ve ao anatin'izay nitokantrano sambatra ao anatin'izay ny asanao tsy mandeha ao anatin'izay rehetrarehetra izay daholy ireo zavatra mavesatra rehetrarehetra fa zao hatramin'izay niarahanareo tamiko hatramin'izay na an Jesosy ianareo aloha fa tsy hoe hatramin'izay namakianareo amin'ny baiboly fotsiny mijanona teo masonareo fa hatramin'ny namakianareo ny tenin'Andriamanitra tena ndatsaka n'le sataom-ponareo nareo tena novanareo le izy tsisy zavatra mampahory ianareo zany no entin'ity fiainan'ity aza manantena ny ampifalifaly ianao zany fa ity tany ity devoly manampaketo io devoly io no niteny tamin'i Jesosy hoe meko famiko ianao izy izy fa zao omeko anao ataoko mpanjakan'ity tany ity ianao zay mahatonga antsika tsy mireharetsony manomboka androany satria ny devoly mila kofana mila omena voninahitra mitady voninahitra fa itsika ozy izy Jesosy tsanatry ekoaka aminao zany Andriamanitra rery ny akofana tanareo le izy ka ty fiainan'ity tsy aminao zay ampifalifaly ianao inao zao ny tadavinao dia ao re amenanao daholy zay tianao tsy anao an'izany ty fa jereo fa rehefa manompon'Andriamanitra ianao manohatra anao le izy satria misy direction anankiroa misaraka ndray fahaverezana dia ndray fiainana dia raha vao tady ho any amin'ny fiainana ianao dia misitona anao le any amin'ny fahaverezana dia raha vao ho any amin'ny fahaverezana ianao dia jereo fa miantsoantso ny tenin'Andriamanitra mila ianao mamaly an'izay antso izay Jesosy omeko anao ny rehetra ato amiko Jesosy ny rehetrarehetra dia atolotra anao ny tenako rehetrarehetra fa rehefa zay ny zavatra tanteraka eo amin'ny fiainanao dia rehefa sambarana ianao dia ozy ny teny Jesosy hoe fiadanana ozy no omeko anao dia fiadanana navelako anareo amen itehakitsika sady hitsangana misy hira zay
ataony andry a dia tiako ianao hivavaka ao anatin'ilay izy hivavaha ianao hoe jesosy a tena atolotra anao tokoa momba ray manontolo dia minao fa akasika anao Andriamanitra dia hiasa izy hanampy anao hanovanao. Marina izany Jesosy atolotra ianao ny momba ny rehetra momba ny tenanay manontolo Jesosy dia tsy manana safidy izay ny andahy satria efa anao izay Jesosy efa nividianao lafy tamin'ny ranao dia vonina izay Jesosy hanolotra momba anay rehetra ho anao satria anao izay misaotra Jesosy. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh non, c'est Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur sur toi est répandu, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Alléluia. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi.
mahazo toerana tompoko azafady anaraka témoignage vetivety tsika. Varombelona amintsika eto fa nosotran'i Jesosy tamin'ny aretina ray a rehefa nanao bilan de santé tamin'ny 2016 dia hoe marary ny rayako dia rehefa nahita an'izay dia avy dia latsaka tanatin'ny foko ny tenin'Andriamanitra manao hoe mpanodikaviko 7 miatra tamin'i Jesosy nentina nasitrana ny aretina rehetra dia tena nisy fiadanam-po be tadalatsiko tsy natahatra tsy nangororo fa avy dia hoe maka rendez-vous any amin'ny dokotera spécialiste zany dia tsy naka fa navelako amin'izao ilay izy dia rehefa tonga ny taona 2023 dia andeha retirety ny dokoteranay dia tsy maintsy miova dokotera zany dia rehefa nentina tany amin'ny dokotera vaovao ilay dossier dia hitany hoe mararay dia jereny ilay izy dia bedibedesiny teo sady nampitahorony hoe teo faty anga ianao tsy maka rendez-vous tsy hotsaboana fa aretin-mandoza io tena aretina mahafaty io dia za nenoko fotsy ny teny dokotera fa tsy natahotra ihany tsy naninona na dia nampatahotra anaty io ary izy dia nisy mijoro vavolombelona tao anatin'izay koa moa zany hoe nisy hoe marary ray ilay rahavavy dia sotran'i Jesosy ary tena hoe niova arainy vaovao be mihitsy le arainy zany dia tsy natao dialyse izy tsy natao mihina fa sitrana tanteraka le rahavavy dia teo dia tena hoe nandona amin'ny foko zany ary sady nampiakatra fonoko hatramo moa zany le izy dia sitrana ihany koa zany satria ny tompo atao ny manasitrana ny rahavavy io dia ihany koa manasitrana dia rehefa andeha hody any Madagasikara moa zany ny mpanompon'Andriamanitra dia natsonay tamin'ny telefona dia mifampiresaka teo dia hoe avavako anareo sy ny fiainanareo dia ozy le vadiko tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe tao anatin'izany hoe ty vadiko ty marary ray koa izy ty fa andao hoe tsika mbavaka ao anatin'izany dia eno izy le mpanompon'Andriamanitra dia rehefa vita ny amena dia ozy le mpanompon'Andriamanitra hoe confirmen'le mpanompon'Andriamanitra hoe sitran'ny tompo ianao fa misy anjely manao révélation ray vaovao ho anao dia ny tena ndraika mponona le izy dia nataoko amena dia rehefa tonga ny rendez-vous tany amin'ny dokotera spécialiste tamin'ny 2 janvier 2024 dia tonga tany dia rehefa nijerena daholo mivanona analyse nataoko zany dia ohatra niaotra le dokotera hoe izy tsy niteny hoe sisina fa niaotra fotsiny izy hoe tsy atao dialyse indray aloha fa alao aloha miandry kely dia averina daholo indray ny analyse efa nataonao dia tao anatin'izany moa za dia efa nampianarina hoe ohatr'izao fanaovana dialyse nisy boky kely izay dia efa hoe fampianarana le dialyse zany dia tena hoe mampatahotra tokoa aloha izy raha tsy manana finoana ianao fa tena za dia isaorako an'Andriamanitra fa tena tsy natahotra nivakivakiako fotsiny le boky kely satria za efa misy matoko fa hosotranin'i Jesosy dia tonga indray ny rendez-vous manaraka ny marsa zany dia mbola tsy atao indray ny dialyse izy dia le dokotera fa jerena indray le valina analyse rehetrarehetra dia izany zany efa matoko somy fa matoa izy le dokotera spécialiste tsy mety nanao le analyse dia efa hitany misy zavatra hitany eo fa efa sitranin'i Jesosy fa tsy miteny fotsiny izy ka tonga ny volana avril confirmé azay ny dokotera hoe sitrana tsy misy risika sitrana zany le ray dia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa tena hoe mpanasitrana tokoa ny Jesosy tsika io ho anao izay mihaino sy manaraka izao fijona vavolombelona izao raha marary ianao ninona aretina misy anao dia efa lazain'ny dokotera hoe
sitrapanafodintsony a dia minoa matoky fa tsy miova ny tompontsika izy lay tsy miova masy an'io ary-mandraka izay dia kapoka sy mavitepony atra taminy efa nentina nanasitrana aretina rehetra aretinina raha aretinina mahazo anao a dia sitran' jesosy zany a fa manana finoana matoky an'ny tompo a fa mpanasitrana izy a alleloia amen amen alleloia Jesosy Kristy avy any Nazareta no teneniny akaikinao Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao hoe tena atao avy amponona moa e Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao ndao tsika ary nofaofa ny tanantsika any amin'ny lanitra isotran'i Jesosy izy miivony ty fivoriany ty a izy lay tsy miova mandrakizay raha misy fo mangetaeta azy a zay manantona azy dia tsy mba ho laviny mihitsy izy ny tompony fiainana izy nanome lanja ny fisianao sy ny famonjenanao ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny fiainany Jesosy no anarany tenenao Andriamanitra androany tia tongeto tompo tonga miaraka amin'ny foko manontolo ataoko fehezana sy fanomezana atolotra no feno makasitraka anao atompo misaotra amin'izao fotoana izao fa mbola tsy mitsahatra miteny amiko ianao tsy afeninao amiko ny tsy ambaratelo ny fiainako miaraka aminao misaotra fa ty ahy ianao mitenena tompo miaino anao amin'ny anaran'i Jesosy amen andao ity tanana mafy be ho an'ny tompo a mahaza ho toerana vetivety alleloia fantatsika tsara fa ny fiangonana ozy izy Jesosy a ty afatra ty nasain'i Jesosy naverina androany fa afatra ho an'ny fiangonany ny andro farany ny tompo any dia nilaza fa ny fiangonana dia nomen'Andriamanitra ny andro faefatra any Jesosy ny andro fahatelo ray zanaka fanamasina an'Andriamanitra ny chiffre telo fa ny fiangonana ny chiffre 4 toetra izao ny fomba nehoan'Andriamanitra azy rehefa avy nitsangana Jesosy dia ho an'ny fiangonana no nitsanganany ary rehefa velona izy taorian'ny fitsanganany dia zao nanindry Jesosy ny fahavelomany fa tsy nilazy Jesosy ny amin'ny fitsanganany tsy niteny izy hoe satria nitsangana dia velona koa ianareo fa satria velona dia velona koa izy isika averena tsika zanak'Andriamanitra dia miaina ao anaty fahavelomany Jesosy fa noho ny amintsika no nitsanganany zany hoe ny fahafatesana zany toy ny tsy nisy teo imason'Andriamanitra fa nilain'ny olombelona ny passage ny fahafatesana mba afahan'ny olona mananantoka fa efa nalevina tamin'ny fahotan'ny olona ary nandresiny sy nampandreseny tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty no any maraina ty anaitra antsika fa inona moa no mahatonga ny tompo milaza fa ho an'ny fiangonana ny andro faefatra raha andron' Jesosy ny andro fahatelo satria Jesosy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo dia any fiangonana ny andro faefatra satria taoriany fitsanganany vo afaka nanana fahefana anangana ny fiangonana izy Matthieu 7:10 tsika vetivety mino fa hitantsika Andriamanitra amin'ny afatra izay omeny tompo androany maraina amen amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zay ka ho vonoiny nefa amin'ny andro fahatelo dia atsangany indray izy ary dia nalahelo indrindra ny mpianany ny antony fitsanganan'i Jesosy dia hampandresy antsika sy anangana antsika satria natany amin'ny fiainatsita azy dia naka ny fanalahidiny fahafatesana izy ozy izy Paoly zay o ny Korintiana 2:20
fa raha tsy nisy fitsanganany tenany Kristy tamin'ny maty dia tsisy fanantenana amin'ny fananganana ny maty. Satria ny fananganana an' Jesosy no antoka nanantsika fanantenana fa amin'ny andro farany rehefa neny ny feon'arkanjely sy ny tropetra an'Andriamanitra dia atsangana koa tsika hitafiny tsy fahalovana anahaka ilay endriky ny fitsanganany. Ny andro fahaefatra dia nataon'i Jesosy ho fananganana ny fiangonana. Io ilay nasehon'Andriamanitra ese tamin'ny Lazarosy izay tandindo ny fiangonana ho avy. Rehefa mandinika isika ny Jaona 1:10 Ambokiny Jaona 1:10 nahavariana ny zavatra nitranga. Satria tao amin'io Jaona 1:10 ny andininy voalohany, anisy lela anankiray dia Lazarosy avy any Betania tanàna Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilaina nonositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazarosy anadahany narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy ianao hoe tompoko marary le tianao. Ary rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy tsy ho fahafatesana no anton'izany aretin'izany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tia any Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Raha dika dia hoe marary le tianao na marary koa Lazarosy sakaizanao. Tiako fantatsika izany fa le ho atsangana tsy maintsy tian'Andriamanitra sy sakaizany aloha. Io le manana ny toe-ponao mialoha amin'ny fotoam-pananganana. Andriamanitra tsy niambôche mpiasa fa Andriamanitra nanangana zanaka. Tovy amenna moa. Zany hoe nampanakekezin'Andriamanitra amin'ny fony ny fisianao. Zay mahatonga an' Jesosy rehefa nivavaka tsy niteny izy hoe Andriamanitra izay ny an-dany rainay fa tsy niteny koa Jesosy hoe raiko rery. Ny ananganana antsika ho zanak'Andriamanitra ho tonga sakaizan'Andriamanitra. Zany ny antony sekolo ny fiovampo, sekolo manomana anao amin'ny fotoam-pampakarana, ananganana anao tahaka ny ese nananganan' Jesosy any Lazarosy tao am-pasana. Hoana miseho le izy tsy maintsy tonga sakaizany aloha tsika, tia azy tsika sady tiany, manana fifandraisana am-po amin'Andriamanitra. Dia hoy izy Jesosy dikany hoe tianao dia aza mikoropaka fa voafeo anatin'izay fitiavana izay ny programa rehetra, anatanterahana ny zavatra rehetra araka ny sitrapoko. Dia janona teo ihany Jesosy. Ary Jesosy tiany Maria sy Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Koa noho nireny Jesosy fa narany Lazarosy dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Nitoetra indroa andro, tsy nietsika izy. Fa maninona Jesosy niandry andro efarana, efa maty efarana, naleviny efarana Lazarosy. Vao tonga Jesosy anao ese Jesosy ny fananganan'ny fiangonana amin'ny andro fahaefatra. Taodro ny tanan'izay maheno. Misy idirany amin'ny vanim-potoana misy atsika androany. Ny zavatra nitranga tamin'ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'izany. Jerenareo ny fiangonan'i Jesosy Kristy amin'izao andro faran'izao dia saika tsy nanantena fananganana raha tsy tahoriany fitsanganany tamin'ny maty. Zany hoe raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia tsy afaka hanantena fananganana maty koa tsika amin'ny fotoana iverenany apakatra antsika ho eny amin'ny raha ny lanitra hikaratsika sy hoditsika any aminy. Fa zao ny zavatra nitranga. Mahavariana dia ty nalefan'i Jesosy melohan'le atelona hitsanganany ny fananganany an'i Lazarosy. Ny ese zany nataony melohan'ny fotoana afatesany. Zany hoe Andriamanitra tsy manao zava, tsy ianao no ese voalohany. Mba nananao antoka tsara fa rehefa iveriny Jesosy dia zay zavatra nolazain'i Jesosy rehetra dia fahamarinana tsy azo lavina. Anananao antoka sy fanantenana tsara mba hiomanany fonao ho amin'ny fotoam-pampakarana dia tiako omena toko mihitsy ianao fa zavatra isy zany zavatra zany, ary zavatra tsy maintsy hitranga zany.
melohan'ny fotoana hiterenan'i Jesosy aminao hoe anangana anao anovanao hitafiny tsy fahalovana amin'ny fotoana iverenako, apakatra anao ao amiko ary eo amin'ny latabatra fito taona ianao ny faly sy ravoravo melohan'ny fotoana ampidirako anao amin'ny voninahitra any amin'izay toerana voaomako hitoeranao mandrakizay. Ahoana ny fomba isehoany izany? Andriamanitra ry havana dia efa nanao esemeloa izy, fa tsy ianao akory ny sambasamba anaovany an'izany, ka zay ny tonga anao hoe fomba ahoana nametrahako ny finoko mba hinoko izany teny sarotra raisiny izany a. Nefa teny ambavan'i Jesosy anomanana an'izao fiangonany malalan'izao ho ampakarina amin'ny andro farany. Mba fantatrareo fa raha tonga fotoam-panjavonana dia efa nisy nanjavona tany amin'ny testamenta taloha natao hoe Enoka. Ozy izy bokiny Hebreo tonga faraika ambin'ny folo, fa Enoka ozy izy dia tonga tsy hita tampoka fa nanjavona izy satria niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy. Rehefa ianao tena miara-mandeha amin'Andriamanitra dia efa nanao ese Andriamanitra hoe afaka mpanjavony ohatran'ny Enoka ianao. Rehefa leny izao ny trompetran'Andriamanitra efa nisy ese Enoka, ary izay nataony tamin'ny anankiray dia afaka ataony amin'izy rehetra. Ilay vehivavy nijoro vavolombelona teo niara-nanao réveillon tamintsika tany Frantsa, dia ilay ramatoa anankiray namoronan'i Jesosy rein vaovao vao profora médical nijoro vavolombelona fa nisoloany Jesosy ilay rein dia nataony Jesosy rein vaovao. Dia nino ilay ramatoa? Izy nefa amin'io andeha hanao dialyse ny herinandron'io le 4 ny rendez-vous anaovana dialyse. Niraisiny teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe izay nataony tamin'ny anankiray dia ataony amin'ny rehetrarehetra koa. Dia noho izany raha vitan'i Jesosy tamin'io vehivavy io izany dia raisy kokoa ny anjarako. Dia nisitraka izy salasala ny dokotera satria fa ahoana koa raha efa tokony atao dialyse ny mbola velona ndray ho normal. Fantatrareo ve fa ny ray rehefa mitokona dia ohatran'ny olona maty dialyse sisa anao-drasany mandra-pahafatiny. Fa nisy restauration ana ray vaovao matoa miverina amin'ny lohan'ilay teo izy dokotera andraso miverena indray amin'izao confirmer izy tamin'ny avril vao nijoro vavolombelona iny izy hoe mety ny ray anao fa tsy mila atao dialyse ianao. Tsy mahafantatrareo ve ohatr'izay mihitsy ilay zavatra tiako fantatrao koa fa izay nataony tamin'ny anankiray dia afaka ataony amintsika rehetra amin'ny fotoana iverenany amin'ny rahamanlanitra apakatra antsika. Noho izany mila miomana dia ny eto ambonin'ny tany mba hahay hiara-mandeha amin'Andriamanitra. Elia zao rehefa niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy ka nakasitran'Andriamanitra teo amin'ilay dingana nisy azy, dia rehefa tonga ny olona mamangy fahoriana dia miteny hoe lala velona ny fahafatesana. Fa neny Elia nampiakarin'Andriamanitra velona izy fa tsy nanaraka amin'ny fombany maro, ka misy eo amin'ny fiainana ny cas exceptionnel. Misy ny cas exceptionnel ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona zay mino azy, zay manompo azy ary mijoro andeha araka ny teniny sy ny sitrapony. Zao no tiako lazaina aminao androany, manomboka anao ny ataovy ao anatin'ny sainao ty fahamarinana ity, zay nylazain'i Jesosy ihany zay no marina. Aza fatra-pampitany fiainanao mitovy amin'ny hafa, maneke hiala eo amin'izay fomba fiainan'ny hafa fa midiry eo amin'izay fomba fiainan'Andriamanitra. Miaraha mandeha amin'Andriamanitra. Rehefa hoe tsy mety ny zavatra ohatr'izao, tsy akasitan'Andriamanitra ny zavatra ohatr'izao dia nialahy fotsiny amin'ilay izy amin'ny fomba tsotra. Ampanekeo ny safidy ho tarihin'ny fanahy fa zay rehetra miaina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ozy izy le fitenena miaratsiny amin'ity teny ity fa fitenin'ny tanora le izy. Jesosy tsy manary-bady akamo zany. Tsy manary zany Jesosy. Ny olona mety tafitohana. Ny olona rehefa tafitohana dia mety ahiliny ianao, mety tsy tiany ianao, mety manao réaction izy. Fa Jesosy onenanao izy. Melohan'ny fotoana ny tanao dia efa namelanao izy. Ary izay fiandrasany amin'ny famindram-po zay tiako ampidirinao anatin'ny fony fiangonan'ny andro farany.
fa zao ny vanim-potoana faefatra. Vanim-potoana faefatra. Tafiditra toy ny tamin'ny andro faefatra ny firenenan'i Jesosy anangana ny fiangonany. 2024 misy chiffre 4 ao anatin'izany. Ary rehefa ny chiffre 4 dia maneho koa taonjobily. Taonjobily. Satria nanomboka tamin'ny fotoana taorian'ny fitsanganan'i Jesosy ny nampidiny teo amin'ny fiangonana ny fanahany, iandry ny fotoam-pampakarana, anomana ny fiangonana ho akarina ao amin'ny Kristy. Izany no anisan'ny rôle ngeza be nandrahan'i Jesosy ny fanahany. Ho marita tamin'i Jesosy hoe aza makantsony fefa maimbo sy ravo Lazarosy. Jesosy tsy nanaiky fa nandroso ihany izy satria izy tsy te hamela ny fiangonany na dia efa loso rava aza. Nandretsika dia mahavariana fa maro manontany tena hoe fa aiza ary Jesosy? Fa raha ohatra ka tena eo ary Jesosy maninona ny ohatr'izao ny fiainako? Io le fiangonana toy ny taraina, mijaly, ory. Fa za te hiteny aminao nyity vaovao mafaly ity. Ry fiangonana zao vanim-potoana misy antsika izao ny 4e jour. Zao. Taona faefatra amin'ny taonjobily. Efa vonona ny fananganana anao, efa vonona ny fiainana ao anao. Ary ny tanjon'i Jesosy tsy hore ao intsony ny anarana taloha, fa Andriamanitra dia hanome anao anaram-baovao. Amen. Za tsy mahita fa tsy voninahitr'Andriamanitra amin'ity taona ity a. Ninninna aizina rehetra, ninninna zavatra rehetra tia mifahavalo, ambaboana ao anaty fampahoriana ho amin'ny fiangonan'Andriamanitra, mitraka fa velona mpanavitra anao. Ny zavatra misy dia zao, eto tany feno tebiteby. Mitady hitondra fandresen-dahatra izany hoe ohatry ny efa nilozan'Andriamanitra izany tsika. Fa zao mino fa ny fanatrian'Andriamanitra ao amin'izany andro faefatra izany dia tsy mitovy mihitsy tamin'izay nisehony hatramin'izay. Ka misy nouvelle saison tian'Andriamanitra hidiran'ny fiangonana anokafana ny ao anatinao, fa tsy ho amin'ny tanjom-panehoam-pamantarana sy fahagagana akory ny havelomanao eto ambonin'ny tany, fa inévitable tsy azo elana ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana rehefa mijoro amin'ny andro faefatra ilay tokana sady velona mandrakizay Jesosy avy amin'ny Nazareta no anarany. Ny andro izy, ny andro faefatra. Maty afara ny Lazarosy. Tsy nietsika teo amin'izay toerana nisy azy izy nefa fantany fa marary mafy Lazarosy. Ka ny andro faefatra 2024 dia vanim-potoana anehoan'Andriamanitra ny heriny, ny fahatsarany, ny fahasoavany, ny voninahiny ho an'ny fiangonana izay ho ampakariny. Tsy maharedeka ao an'Andriamanitra. Andaso tena hizara amintsika hoe ahoana moa fa manino pastera ny teny hoe andro faefatra ho amin'ny fiangonana. Inona ny ifandraisan'izany amin'ny Lazarosy? Teteny aminao ary fiangonana, ny herin'ny fahafatesana dia tsy hanam-pahefana aminao intsony. Efa niresen'i Jesosy izany. Alleloia. Ary izy dia efa vonona ho amin'ny fotoana iverenany, ary ny andalam-panaovana an'izany izy amin'izao fotoana itenenako izao. Tamin'i Jesosy nanangana Lazarosy tamin'ny maty dia ny zavatra mahavariana dia zao. Lazarosy rehefa nitsangana tamin'ny maty tsy hoe nanankiran'Andriamanitra andraikitra be dia be. Tsy hoe taoriny rehefa maty izy efara dia nitsangana tamin'ny maty dia hoe wow, natsangana tamin'ny maty misy Lazarosy, fa inona ny zavatra miandry an'i Lazarosy? Irahan'Andriamanitra hono izy anangana maty be dia be. Tsisy tantara atao anaty baiboly hoe Lazarosy nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba mahery vaika. Mba vakio ny baibolinareo, fa raha misy izany dia mijoro ety fipetraka ery aho. Zavatra iray ny hitako anaty baiboly. Genesis 2:12, ny 1 sy ny 2 eo akaiky eo ihany. Ary rehefa enemana ny sisa tsy tonga ny Pasika, Jesosy dia tonga teo Betania, izay nitoeran'ny Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy. Ary Marta nanompo fa Lazarosy ny anankiray tamin'izay niara-mipetraka nihinana taminy. Miara-misakafo tao
nitsanganany teo amin'ny latabatra. Zay ny tantaran'ny Lazarosy dia tsisy tsony akoatr'izay. Rehefa miala eto an-tany sika, aorian'ny fanenon'ny feon'arkanjely sy ny trompetra n'Andriamanitra, dia hitsangana eo iona amin'ny tompo eo amin'ny rahony lanitra, ary ny programa aorianan'io feonan'io dia eo amin'ny latabatra ohatran'ny Lazarosy. Fa manino Jesosy ny andro efarana, militsika manaraka tsara ao anatina fahatakarana amina vaga profetika. Onja ra-paminaniana ara-baiboly. Satria zao ny zavatra misy. Vao nitsangany Lazarosy, maty efarana, natsangany Jesosy tamin'ny maty. Ny ampitson'iny Lazarosy niray latabatra tamin'i Jesosy. Nitany jiosy rehetra dia gaga ny jiosy. Maro ny resy lahatra. Satria nahita ny Lazarosy fotsiny. Hoe io le maty efarana. Io le efa nalevina fa mifongarina avy any am-pasana mihitsiny. Resy lahatra ny jiosy hoe tsisy manam-pahefana maty sy amin'ny fiainan'ny olona akoatra n'Andriamanitra. Dia nanaiky ny jiosy mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy be dia be. Tejenareo tsara. Zay no mahatonga amin'ny teny rehefa tsy eo ny fanan'Andriamanitra dia lasa niala tao amin'ny mpisorona. Satria tsy eo amin'ny mpisorona be tsony ny fanahy fa ao amin'ny Kristy rery. Dia zao ny zavatra nisy. Reo mpisorona be sy fariseo sadoseo ireo lasa ny konokonona te hamono an'i Lazarosy. Mba fantatrareo, raha vao tsy mitandrina ianao na mahalala tenin'Andriamanitra be tahaka ny inona azy, tsy avela ny fialonana androso. Lasa manana toe-pona mpamosavy nefa mpisorona be, mpamon'olona. Mifole olona atao hoe kriminel nefa mpitondra fivavahana. Mba azonareo ve arakaraky ny sehoany fotoana mahakaiky ny fampakarana anao, mahatonga ny boky ny apokalipsy milaza fa memasika ilay ratsy satria fantany fa kely sisany androny. Dia zavatra mahavariana amin'ny fiangonana. Ny devoly miasa andro aman'alina mambabo ny fon'ny olona mba hahatonga ny olona atao hoe fiangonana tsy hanana communion na hiatika amin'ny fotoam-pampakarana, fa ny olona tsy miraharaha ny fiainam-panahiny fa mamotsitra ny zavatra rehetra amin'izay mahafalifaly ao fony. Nefa samy efa nampahalalàn'Andriamanitra fa na vanim-potoana misy atsika mefoy ny andro fa miakaiky ny fotoam-pampakarana. Na ny devoly ara mahalala koa fa kely sisa ny androny. Izany tsy manam-potoana firy izy anaovana an'izay tiany eto ambonin'ny tany, dia miasa fatratra izy mba hatonga anao hiaino anaty fahavarim-barianana, hatonga anao ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Fa zao ny vaovao mafala amin'ny fiangonana. Hijorontsika miaraka amin'ny fanampiny fanahy masina amin'ny tiafa mafy eo an'Andriamanitra. Halleloja. Hitoetra foana ho sakaizan'i Jesosy fa tonga ny fotoa mpahafenonjany atao hoe fananganana amin'ny fiangonana izany. Tena mitovy amin'izany mihitsy ny fiangonana rehefa iverin'i Jesosy hampakatra azy ho ao amin'ny fanasany eo amin'ny latabatra lehibe iray hiara hifaly aminy mandritry ny fitotoana. Zany hoe ny fananganana ny Lazarosy tamin'ny maty zany tsy hoe fahagagana nandehandeha fahatany fotsiny, fa image na sary tiany tompo hanairana antsika androany ao anatina révélation ny endriky ny fiangonana ho ampakarina. Jesosy dia nanorona ny fiangonany sy nanangana azy eo ambony vatolampy mafy orina. Dia tsy iza ny vatolampy zany fa izy Jesosy Kristy irery ihany. Ianao Petera vato ka io, ary eo ambony vatolampy nandrenako ny fiangonako. Vatolampy tsy paster, tsy Petera fa Jesosy. Ary ao ambony zany vatolampy zany no andrenako. Jesosy no anorona ny fiangonana. Alleluia. Izy le vatolampy ary vavadin'ny fiainantsika tsy haresy azy.
efa nanao fanekena tamin'ny fiangonana Jesosy. Ozy Jesosy ny momba n'io fiangonana io, ary mila fantatsika izay matitoko 270 ny 270 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zao milaza aminao hoe ianao ry Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity naoroko ny fiangonako, aoroko ny fiangonako, ary mivavahady ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Ka noho ny famonjena sy ny finoana ny anaran'i Jesosy dia nampananteny izy fa mbola hanao asa lehibe azy io fiangonana io, izay mihoatra lavitra noho ny nataony, satria fitohizany izay natombony amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fisian'ny fiangonana eto ambonin'ny tany rehefa ao anatin'ny fiangonana ny fanjakan'Andriamanitra. Jona toko 7:24. Zay mino any asa tokony ataon'ko, ary ianao asa lehibe noho izany azy izy, satria za makaiza makao amin'ray. Tonga ny andro faefatra, andro mpananganana anao ry fiangonana, ary indro mpanavitra anao velona mandrakizay izy. Ka io tranga-paharavana, tranga-pahampitehana, zay zavatra mitranga ny seho toy ny miparitaka mitady ho faty zany, dia zao tadidio andro faefatra zao ijoro amin'ny alehiben'ny fitiavany sy ny hatsarany le vavolombelona afaka natanteraka an'izany eo amin'ny fiainanao. Tsy zany lehilahy tokany zany sady tompon'ny fiainana, fa Jesosy avy any Nazareta no anarany. Ny andro faefatra, aleloia. Dia teny aminao fa tsy hitovy amin'ny teo aloha intsony ny zavatra rehetra, satria anotrina ny fiangonana izy ao anaty aizina, anotrina ny fiangonana izy ao anaty faharavana, ary amadika ny fahadisom-panantenana rehetra Jesosy Kristy amerina amin'ny laonina izy, ary amorona zava-baovao izy atateraka ny fifantohanao eo am-panarahana azy ho ao amin'ny fijoroana araka ny sitrapony mandra-piaviny. Ka io fanotronana io tsy mitovy amin'ny hatramin'izay, fa tonga ny fotoana hiatrehanao ny asany miaraka amin'ny toe-po-panetretena sy fitiavana hijoroanao sy hanomezanao voninahitra ny anarany, satria izy lay izy hatrehatr'izay ka ho mandrakizay. Halleluja. Hozy izy Marta, raha tety ianao tsy maty ny anadahako. Hozy Jesosy nomaly efa lasa, fa Jesosy te hilaza misy ny atao hoe androany. Fananiko mihitsy ny tsy tonga rehefa naniraka nareo fa za ny andro faefatra 2024 hidiranao amin'ilay vanim-potoana tiako hananganana anao, satria indraindray misy ny zavatra tsy azonao terena tsy amin'ny fotoanany, fa tanterahako amin'ny fotoana tsy hanerenao fa natrehako anao, ananganako anao, satria fiangonako ianao. Halleluja. Hozy Jesosy zao ny fotoam-pananganana anao, satria Jesosy ny fananganana ny maty sy fiainana. Jesosy izy ny fananganana, izy ny fiainana. Afaka hanangana ny fananao izy, manangana ny ainao izy, manangana ny tenanao koa izy. Jesosy ny résurrection, na olana, na tranga, na fampahoriana, na fahafatesana, izy ny fananganana azo antoka indrindra. Ary ozy izy ho avy izy amin'ny andro faefatra. Misy olona veto afaka ny ino fa amin'ity 2024 ity Andriamanitra afaka ampitsombatika ny zavatra rehetra amin'ny fomba tsy takatry ny sainao, satria feno mifepetra. Amangina Andriamanitra anao. Hitanareo, rehefa Andriamanitra manokatra lalana ao anaty fanambarana dia mila miditra ianao ao anaty fisalasalana, satria izay tsy nampozony Marta sy Maria no nitanteran'Andriamanitra tamin'ny fotoana tsy nieritreretany saina izay zavatra ho ataon'Andriamanitra. Tsy ny zavatra rehetra no anatin'ny kajinao, aza mbola manary toky aloha, fa namafy aza ny zavatra mianjady, na ohatra ny tsy ho tafavoaka izany ary ny zavatra hita maso, tadidio fa le nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty, velona mandrakizay izy, ary miaraka amintsika eto izy androany maraina. Ary rehefa izy niditra teo, tsy misy mahasaka anazy rehefa miasa, ary tsy misy maharobaka amin'ny tanana. Halleluja, halleluja. Ianao manana fanantenana, vitan'i Jesosy io. Tenenino akaikinao, vitan'i Jesosy io e. Teneno ampinoana tsara, mampahery anao aho hoe vitan'i Jesosy io. Somarety akeo n'Andriamanitra. Halleluja.
amin'ilay ilazan'ny olona fa tsy vita ntsony iny efa very daholo ny finoana ny fanantenana efa amin'ilay fetra sy limity tsy azo ioarana ntsony fo Jesosy tonga amin'ny andro fahaefatra tonga amin'ny andro fahaefatra ry fiangonanao Jesosy tsy nanome lamosina ny fahampitehanao miditra eo amin'ny fahampitehanao izy miditra eo amin'ny fahararahanao izy miditra eo amin'ny fahafatesanao izy tsy makany amin'izay efa mety Jesosy fa eo amin'izay efa rava sisy antenainy intsony spesialista amin'izany Jesosy spesialista amin'izany Jesosy za tsy tia-panantenanao akory hoe zany noinoy sy anompoy azy non efa fiangonana ny mesazy zaraiko eto androany ho an'ny fiangonana ny mesazy zaraiko eto androany tsy nakany amin'izay efa mendrika Jesosy fa teo amin'izay efa rava izy tianao Jesosy tianao izy na dia eo amin'izay zavatra efa naravanao io azy eo mihitsy izy eo no anehono ny porofo-pitiavany aza mieritreritra ianao fa nanary ianao izy tsy ho trango io mihitsy ny tonga azy emotra ka ilaza fa tsy vita ntsony ianao fa aza mifantoka amin'io fa mifantoha aminy ny fitiavan'i Jesosy tsy manilika ianao zany tsy manilika ianao amin'ny fahavoazana izy tsy manilika ianao amin'ny fampahoriana izy tsy manilika ianao amin'ny manjoanao izy tonga izy eo amin'ilay andro fahaefatra zay tena hita fa mampahareraka anao tsy mahasaka anan'i Jesosy Kristy eny e tsy eo aminao e zay lazain'ny olona momba anao nininina mandiny fa 7 amin'ny jaona toko faraika ambin'ny folo tena mahavariana kely mihitsy ny zavatra mitranga jaona toko faraika ambin'ny folo ny andiny fa 7 zao ny vaky ny teny eo ho Marta ho Jesosy esory ny vato teo izy Marta maimbo izany tsy teny aminao mihitsy Jesosy hoe maimbo sopotika ianao fatany nefa maimbo Lazarosy fa Jesosy tsy niteny mihitsy hoe potika Lazarosy Marta no miteny an'izany nefa nabaviny ny olona kaiky ny fony Lazarosy ny teny ratsy azy tao am-pasana fa le tonga anangana ny Lazarosy tsy tonga hijery na mantatra ny fofony fa tonga hamoaka azy hiala amin'izay toerana misy azy Jesosy tsy tonga hitanisa ny manjoanao hoe inona ny manjoanao efa fatany zany ary zay mahatonga azy tsy liana hieno ny fivavaky ny olona mitanisa ny manjo azy tsy ny manjoanao mafitarainanao no mampitodika en'Andriamanitra fa efa fatany zany fa ianao vonona ny iainy direktive sy ny taridalana zay omen'Andriamanitra hoy Jesosy asoro ny vato mahavariana Jesosy tsy antso anao amin'ny anaran'le fahavoazana misy ianao ka hiteny hoe mahantry ianao marary ianao tsy mety ianao tsy mitanisa an'izany izy tsy anarana ratsy zay omeny zao tontolo zao anao ny anonony ianao tsy antso anao akory izy na dia mpitsangatsanga be azy ianao ity le mpitsangatsanga ity na ty le drogue isan'andro nifoka rongony ty le ratsy toetra ty tsy antso anao amin'izany anaran'izany Jesosy zay anarana mahamenatra rehetra tsy antsony ianao satria tsy zay ny nahalalany ianao amin'izao toko faraika ambin'ny folo andiny fefatra amin'ny 30 hoy izy Jesosy aiza moa no nandevenanareo azy nataonareo aiza moa izy aseho ia nametrahanareo azy mitady ianao Jesosy tahaka ny tadiavany any Adama tao edeny izy rehefa niodiny Adama ka tsy hitany dia zao fotsiny nataony aiza ianao ry Adama aiza ianao Genesis toko 3:7 ohatra ny tenenany tamin'ny Marta hoe aiza moa nandevenareo azy aiza nareo ve tsy mahita fa ny lehibe ny fitiavany dia ambony lavitra no niotan'ny Adama nareo ve tsy mahita fa ny hatsarany dia lehibe lavitra no ny fahotany Adama Andriamanitra hoe teto izy tsy hoe nitady any Adama
hijery ny fitanjahany na koa amantatra hoe nitanjaka ve izy fa tonga izy niantso any Adama satria banga ny prezansany. Nalahelo ny fanatriany Adama azy izy. Tia merina ny Adama izy eo amin'ny fanatriany. Manque na communion. Hozy ny tompo hoe ny fanatriany dia ambony lavitra noho ny zavatra rehetra nataony. Ny fanatriany Adama dia ambony lavitra amiko noho ny zavatra rehetra nataony. I Adama mihitsy ny tiako fa tsy tonga nitady Edena satria Edena nataoko any Adama, ka tsy mety ny fisiany Edena raha tsy hoe Adama. Zany fotom-pisain'Andriamanitra zany mila miditra ao anatin'ny sain'ny mpino rehetrarehetra. Andriamanitra tsy faly mahita ny fahavoazanao, tsy ny fahavalo ny fananao zavatra rehetra izy, fa tiany aloha ny ahitanao ho eo aminy. Valio ny antsony, manana fiombonana aminy, mety azo fenona ny fanahany mba hifankahita aminy. Ny hifankahita aminao ny ao am-pon'Andriamanitra, fa tsy fahavalo ny fananao zavatra rehetra izy. Zany no mahatonga ny Edena ny foanan'Andriamanitra rehefa tsy teo tsony i Adama. Afaka manana ny zavatra rehetra isika eto amin'izao tontolo izao ny olona anankiray, fa rehefa tsy eo Andriamanitra dia fampitehana sy tsinitsinina ny efaran'izany. Aiza ianao ry Adama, fa niantso anao izy, mbola mitady ianao mandrakariva izy. Andro fahaefatra izao ry fiangonana sakaizan'i Jesosy Kristy mitady Rodolphe Jesosy. Rodolphe lavo, potika, feno enatra, feno latsa. Rodolphe fanilika, fanambany, azo atao tsinitsinina. Zany Rodolphe zany nitadiavin'Andriamanitra. Le fifosan'ny olona, le faniliky ny olona, zay le tadiavin'i Jesosy. Jesosy tsy mitady olona efa mety. Zany mahatonga an' Jesosy tsy mamaly olona fa namaritena. Jesosy mitady olona manaiky ho resy ny sitrapony eo anatrehan'ny etaeta, fa tena mila azy ary mangetaheta azy. Jesosy Kristy tsy miova omaly Seigneur mandrakizay. Mbola mitady atsika Jesosy, mitady atsika amin'ny fitiavana izy. Mitanjo na hitanao dia ao am-pony mandrakariva, na iza miazo sy mamato ary manafina anao, na iza toerana misy anao, tonga ny andro fahaefatra. Tonga ny andro fahaefatra. Ary mandraka androany vonin' Jesosy ny anangana olona anankiray tena nona sy mangetaheta ny fahamarinana. Inoko fa eto izay olona izay androany. Noho ny fitiavany dia mitady anao izy. Aiza ianao ry Adama, aiza ny nandevenanao any Lazarosy. Jesosy rehefa tonga eo miaraka amin'ny heriny sy ny voninahiny, miaraka amin'ny fitiavany sy mahafananganana azy, ary izy no fona ho antsika eo ankavanany ray mandraka androany mba ahafahantsika misitraka ny fanatrehany teniny androany mialohan'ny fotoana hampakarana antsika. Mba fantatro ve tsy tsiosotra no nomeny anao, tsy fanomezam-pahasoavana no nomeny anao, fa ny fanahany no nomeny anao ambony zany rehetrarehetra zany. Tsy tonga ny ambony rehetra ho fanomezana soanao raha tsy tanteraka ny fisiny ao anatinao, satria fantany fa misy zavatra tsy vitanao fa ilanao azy. Tonga ny andro fahaefatra, mampatsiala olona fahaefatra tao anaty laforo ho an'ny fiangonana ny chiffre 4. Tao anaty laforo nampahitana Nebokadnezara mpanjaka amin'ny Babilôna ao amin'ny Daniela toko 7. Niditra tao amin'ny laforo nafananimpito Sadraka, Mesaka sy Abednego, afo mirehitra fa tsy nisy fiantraikany io afo satria tao le olona fahaefatra. Ny ilainao tsy vahaolana hitaraina anatrehan'Andriamanitra mba tsy anakery ny afo, fa ny ilainao ny prezansan'le olona fahaefatra. Fa rehefa ao anaty laforo izy mitokana ny afo tsy andoro. Androany manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa ny afo ny fahavarim-barianana miaisitra ao anatin'ny olona ary tsy rehetra ntsony amin'ny anaran'i Jesosy.
ny afony cancer miala amin'ny anaran'i Jesosy, ny afony sida miala amin'ny anaran'i Jesosy, ny afony covid miaisy amin'ny anaran'i Jesosy, ny afony dépression miala amin'ny anaran'i Jesosy, ny afony stress miala amin'ny anaran'i Jesosy, io afony tsy fahitantoro mampahoro io miala amin'ny anaran'i Jesosy, ny afony devolim-panakorotana fiainana miaisy amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga ilay olona faefatra hanotrona anao ary nidiny izy eo amin'ny fiainanao androany satria milaza izy tonga ny fotoana faefatra. Ny fanjakana sy mpanjaka maniry ny fahafatesany sadraka sy miasaka sy abedina koa, niriny ho fatsy sadraka sy miasaka sy abedina koa. Fo izy Andriamanitra raha vao eo ilay olona faefatra ampahitana ny voninahitr'Andriamanitra izay maniry ratsy ianao. Alleluia. Ny andro ny fahalavony ireo, ny andro ny fampitehany ireo, fa vao mainka Andriamanitra nijorona aneo hoe izay zavatra tahoranareo tsy misy dikany amiko, ary izay zavatra heverinareo ho fanamperana zany pahary azoko fezina. Ny fanotronana nietsika ny fahasari-piaron'Andriamanitra manamarina ny fijoroany izay olona tsy miady ho an'ny tenany fa miankina aminy. Zany ny anamboarana ny toe-pontsika eo amin'ny sekoly mba hijoro ho tronon'Andriamanitra, ahatonga an'Andriamanitra aneo anao fa tsy ahatonga anao iseho amin'ny alalanao fa tsy amin'ny alalan'ny fanehoany ianao. Zavatra tena ampandresin'ny fiangonana dia tadio rehefa manomboka mirehatra ianao ho an'i Jesosy dia lasa afo ianao, lasa afo ianao. Ka ny afo rehefa miditra ao anaty afo tsy misy fiantraikany. Ny firehetanao zany rehefa mirehatra ianao miadikady dia tsy misy fiantraikany aminao le afo tokony andoro anao satria ny firehetany no manarina anao. Ataovy amainina moa. Zay mahatonga antsika tsy mahazo mihemotra na inona zavatra mitranga dia mananatoka ao am-po ho azy ianao rehefa tsara fiombonana aminy, fa lalana anehoana ny voninahiny hisariana ny tsy mino ahita ny fahalebiazany mahatonga an'ireny ino ny antony mahatonga anao hoentina ao anaty sedra, hoentina ao anaty fampahoriana. Reny tsy fampahoriana ho antsika fa hanina ho antsika. Tsy maretiaka ao an'Andriamanitra. Hany ny tombony finoana. Zavatra telo mampandresy ny fiangonana voalohany ny finoanan'i Jesosy. Ny fikasan'Andriamanitra ho anao dia fikasana ambony lavitra no izay zavatra iriny fonao. Ny fikasan'Andriamanitra ho antsika dia nantsika ny fahafenony. Izay mahatonga ny laza hoe ny fanamasina no nomeny fa tsy hoe ositra akory. Ny ositra aktive ho azy rehefa feno ny fanahy ianao. Noho izany tsy fanahy ny tsy ositra ny lara-pamena fa ny fahafenon'ny fanahy ao anatinao. Izay mahatonga ny toetranao miova lovo ho ampiasaina. Satria raha tsy miova ny toetranao manimba ny hafa izay fanomezana omen'Andriamanitra anao. Sainao hoe raha olomba ositra be azy ao ka manozon'olona eto amin'ny alitara dia potika ilay olona satria fon'olombelona no mampiasa hafa tsy fon'Andriamanitra. Zao tadidio ny fikasan'Andriamanitra ho antsika dia mifanatsika ny fanahiny, ny finoatsika ny teniny fa tsy finoatsika sy zavatra tian'ny olona, zavatra lazain'ny olona momba antsika. Ny olona rehefa maminany dia manambara zavatra raha tsy mampalahelo anao foana. Matetika rehefa zavatra mitranga dia zao no ataon'ny olona, nanota ianao zao vokany. Fa Jesosy teteny aminao ny vidin'le ota sy le faratsiana tokony hiantra aminao mihitsy netiny tamin'ny tenany mba hahafahanao mitodika aminy fa amin'ny alalan'ny finoatsika azy sy ny famonjeny dia nomena fahafahana mamaim-pony ianao. Tsy hantra aminao ny fiantraikan'ny fahotana sy ny faharatsiana ary ny fitsarana fa tonga izy hanafaka anao. Ny famelan-keloka tsy hividiana raha-paminaniana. Tsy menaso profetika no ahafahanao mandray famelan-keloka fa ny rahan'i Jesosy latsaka tao Kalvaria ary ny finoa sy ny firaketam-ponao
amin'ny fiovam-potateraka mifandray aminy dia delivré-n'Andriamanitra ny fanafana amin'ny alalan'ny herin'ny rahany ahafanao mifandray amin'ny fahasoavany mahamaim-poana teo amin'ny azo fijaliana tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Faharoa, mila resy lahatra ianao. Ny fandresen-dahatra dia mampatanjaka finoana. Saroman'ilay fandresen-dahatra le teny pampahirezana dia tonga finoana ao anatinao dia miaisotra ny fisalasalana manomboka tsisy tsony reo tontolo miazona anao tsy fankahita amin'ny herin'ny fahalebiazan'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra isehoana amin'ny fanotronana ianao. Rehefa tonga fiainana sy fahamarinao anatinao ny teny dia hoentin'ny fandresen-dahatra ho any amin'ny fahatanterahany zany ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Paoly milaza amin'ny Hébreux 12:2 hoe mbanjina an' Jesosy tompo ny finoantsika sady mpanefa n'ilay finoana. Miasa ianao ao amin'ny famonjena satria olombavonjy no afaka hiaina amin'ny famonjen'Andriamanitra. Zao ny andro faefatra ny fiangonana. Tsy antsoina hoe potika izany intsony ianao na rava fa hiazakazaka eo aminao ny firenena hialoko ahita ny famirapiratany fahamarinany amin'ny alalan'ny fijoroanao sy finoanao ny anarany. Jereo fa iova ny zavatra rehetra satria amerina ny fiangonana mivonina Jesosy mialoha amin'ny fotoana ampakarany azy. Ry fiangonanao mijoro tsara, ry fiangonanao mandrosoa tsara, ry fiangonanao midoera tsara. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Rehefa tena olona mijoro no manana raha rasy andraikitra na amina firenena na amin'izay ndraikitra ny andren'Andriamanitra azy dia tadio fa manivaka foana Andriamanitra. Fijoroan'i Daniel zao nampanaiky firenena anankiroa Babilôna zao tonga dia resy lahatra fa ny Andriamanitra Daniel no Andriamanitra. Josefa tena tany amina firenena izay tsy azy nefa nampandresy firenena ho tafavoaka tamin'ny fijoroano an'Andriamanitra. Ianao koa aza mandoto fo amin'izay zavatra hitany masonao, aza mandany fotoana amin'izay zavatra renin'ny sofinao hoe zao ndray one normal raha zao tontolo zao manana an'izany. Fa raha zanaka ampakarina tsy mandoto fo amin'ny zavatra tsisy dikany satria manana tompo tsenaina ifantohana sady zany ny fiovanao fotsiny ataovy tsara ny andraikitrao. Aza mandray kolikoly any amin'ny birao mijoro na eo anatrihan'ny mpanapaka aza na amina miliara azy nefa ianao tsy misy na rano hosotrona ny jiramatsy aloha mijoro any amin'ny birao dia teneno hoe fady anay zao zavatra zao fa ny Andriamanitra tsy manaiky an'izao. Fa raha iverina izy tena hita raharaha amin'izao zahay. Laforany lafor mamay mbola azo atao hoe zay tsy hiditra ao fa alohanay tsy miditra ao. Alohanay miditra ao toy izay ekoaka amin'Andriamanitra hafa satria zany ny fijoroana takian'Andriamanitra. Ny fafenony fanamasina no ndraisantsika amin'ny fanehoana fa na dia ho andavak'ilioana azy Daniel dia zao tsy nanaiky an'i Darius izy andrava sy ekoaka andrava ny fiombonany tamin'Andriamanitra ka ekoaka amina statue izay natsangany. Fa mivalin'izay rehefa avy eo manaiky ny Andriamanitra Daniel daholo ny firenen'ny Babilôna ray manontolo satria nijoro an'Andriamanitra koa izy. Navelan'Andriamanitra hitranga teo amin'ny Daniel reny zavatra ireny mba hampiasain'Andriamanitra ny fijoroany anotronany hampanaiky mpanjaka. Andriamanitra manana tanjona ambadiky ny fijoroanao. Rehefa mijoro ianao dia azon'Andriamanitra ampiasaina amin'ny fisetrasetrany. Rehefa mijoro ny fijoroanao io ilaina. Fa rehefa avy eo ny fijoroan'i Daniel iny natonga azy tany andavaky ny liona. Inona ny tanjona tany andavaky ny liona azy? Hampanenkenan'i Darius mpanjaka fa ny Andriamanitra Daniel no Andriamanitra. Zany natao hifanotronana. Ny fanotronan'Andriamanitra miara-miasa amin'ny fijoroana. Mandana aloha mamboatra toetra hijoro tsara. Asa sy torikazo zany ny fiainana. Fotoana izao hijerevan'Andriamanitra hanomezany tombo-kase ny mahazanak'Andriamanitra authentique atsika. Alohan'ny akarana mila olona tsy sarin'olona ianao fa tena olona. Io saritsariny io tsy tian'Andriamanitra. Ianao vehivavy kanefa te haka sarina lehilahy sarin-dahy. Ianao lehilahy
nefa tady aka ny sariny vehivavy sarim-bavy. zay nareo ane rehefa Andriamanitra mpiasa ny voninany ny fiainan'ny olona mpakatoso mijoro dia tonga saina ho azy ny voary manaiky liona tonga dia nanaiky tsinana ny Daniel satria nijoro izy. Ny rano nanaiky tonga divay ho azy tao anaty siny rehefa nakatoa le mpanompo ny tenen'i Jesosy hoe andana ary soy satria ny ahalalana fa zanak'Andriamanitra marina ianao tsy olona mahita hoe izy kosa aloha ny ovy fa tao vitan'Andriamanitra ny fiovanao. Tsika afaka ny ovaova eo mason'ny olona fa tsy afaka hiafina eo mason'Andriamanitra. Ary rehefa ho avy Jesosy izay tsy hitan'ny olona no hitan'Andriamanitra. Ary amin'ny fotoana ny van'ny fanahinao le tsy hita ao anatinao mihitsy eny hanovanao hitafiny tsy fahalovana e. Zay le communion. Romanina 9:9 ka hatramin'ny 10:20. Fa ny voary rehetra dia miandry ny voary rehetra ny créature miandry ka maniry fantatra maniry ny fampisehoana le vrai le tena hoe zanak'Andriamanitra. Tsy marety haika ao n'Andriamanitra. Nareo ve tsy leo an'le fombafomba ivelany ty hafa-mafy ao n'Andriamanitra. Leo an'le fombafomba ivelany miezaka ny tsara eo imason'ny olona miezaka ny ety eo imason'ny olona lasa zany atao hoe mpiatsara ivelany. Tsy olona ray ihany hitako voaozona ao anaty baiboly mpiatsara velatsy vakeo baiboly loza ho amin'ny mpiatsara velatsy dia efa fantatrao miandry ao anatin'ny fiatsaram-belatsy fa loza maninona mbola mipetraka eo ho avy ane Jesosy mety zany teny zany tsy tianao a. Raha mbola le motikodina mahay mampiresaka be reny mahay manodika disque dur fa tsy manandratra rehetra tonga dia eo dia ahodikodina ho dolo ny zavatra rehetra rehetra mba hety izay mampety ianao fa tsy midika koa zany hoe mety ianao. Ho avy reto ny fotoam-pampakarana voninahitry ny anarany efa midina eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ny fiainantsika ny fisiny dia mila hita dia ny alohan'ny fotoanam-pakarana antsika. Ny fahasambarantsika misitraka ny anarany zany mahatonga ny Petera ny teny hoe fananako Jesosy. Alleluia. Tsy natao anao ny fahafambaraka tsy natao anao ny enatra natao andova voninahitra ianao. Ry fiangonan'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tonga ny fotoam-pampakarana akaiky ny fotoam-pijinjana andao hiavana amin'Andriamanitra tsara andao iombona andeha araka ny sitrapony zany fotoana zany ny fotoana andrasan'ny fiangonana fatratra. Tesaloniana voalohany 2:20. Halleluja. Tesaloniana voalohany toko halleluja 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo ny voninahitray sy fifalianay. Ny antom-pisitsika eto tany dia jereo fa ho voninahitr'Andriamanitra. Rehefa eo Jesosy eo izy eo ny mahatsotoa azy eo zao zay izy. Halleluja. Rehefa miorina sy mitoetra tsara amin'ny fiangonana dia miseho tsy terena ny voninahitr'Andriamanitra. Petera tsy nalala ny valeur ny alokany fa rehefa feno ny fepetra na fakasitrana tao Petera na ny aloko Petera raha sarobidy azon'Andriamanitra nampiasaina na nasitranana marary be dia be. Dia azo eritreretina hoe ositra zany tsy onction zany fa fahafenon'ny présence. Rehefa feno ny présencen'Andriamanitra tao amin'ny Petera dia notroniny izy zany hoe lasa fantsona na fenon'ny fepetra itoeran'Andriamanitra dia lasa satria ao Andriamanitra ny aloko Andriamanitra tsy zaka ny devoly. Misy fahamarinana zany tsy hitanao raha tsy revelen'Andriamanitra ambarin'Andriamanitra aminao ny zava-miafina ao ambadiky ny fahafenony eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Rehefa eo ianao dia eo ny voninahiny. Mila tsapatsika zany fa ny amin'izay toerana misy antsika dia misy ny voninahitr'Andriamanitra. Fa hoana moa tsy hoe voninahiny fotsiny dia iny ianao zany miaraka amin'ny toetra tsy izy ilay maniditsidina ireny misy voninahitsy misy voninahitsy tsy zay ilay izy fa reno tsy le toetra ao anatinao hoe mifanaraka amin'ilay voninahitra. Olona mahazaka fantsiana olona miaina amin'ny fahamasinana olona sarotiny amin'ny fiainam-pahamarinana olona tsy tia mampahory ny hafa olona tsy mitoky amin'ny zavatra ananana
olona tsy mirehare fa feno fanetretena satria manana ny fahafenon'Andriamanitra ao aminy. Rehefa zakanao zay dia zakanao ny ambony rehetra. Dia ozy izy Paoly zay velomako tamin'ny nofo ankehitriny izy nofo fahiny dia velomana amin'ny fitiavana ny zanak'Andriamanitra izay tiakana n'olotra ny ainy amonjy ahy. Satria tsy zatsono izy izy mivelona fa Kristy mivelona ato anaty. Zany hoe lasa fantsy niseho ny fahalebiazana ianao, tapaka ho azy ny zioga, miseho ny herim-pananganana satria tenenao kay le olona omanina amin'ny andro faefatra. Tsika ny fanjakana eto an-tany, tsika ny solomavana eto an-tany, tsika ny tanany, tsika ny tongony, tsika ny masony. Aza miembotra ianao fa mandrosoa vonona ho anao Jesosy. Farao ny nampiasa teny fa nately ny teny Mosesy ny fandonany samy tena. Satana nampiasa menarany aningana n'Israely fa nanangana menarana varana koa Mosesy, nanaisotra ny pozina tao mbava menarana mpanaikitra. Andriamanitra mandrak'androany ny tompony komando fa tsy problème io. Mety afaka manaikitra sur terrain io fa rehefa mitsangana sy mibanjana ny azo fijaliana ianao tsy anam-pahefana io. Ary androany maraina no niheriny ny azo fijaliana miaiso tampozina rehetra ao anatin'ny vatanao, no niheriny ny azo fijaliana esona sy ongotana amin'ny fanaintainina rehetra, no niheriny ny azo fijaliana tafavoky. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Zay ny mahatonga ny Jesosy ny laza, ozy ny Hebreo ny laza. Jery an Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Problème anao mijery anao, ile menarana tompo, ile menarana maty any. Fa vao mijery an Jesosy manaikitra le menarana fa miezaka mba tsy mijery io any. Any amin'le menarana, any amin'ny azo fijaliana foana, efa maty ho ahy izy, dia kapaka tamin'ny sitrana nanahako, tsy maka izy io. Le raha matoto eo, tsisy fanafodiny hoanina fa ny andro fotsiny fahavariana le dokotera. Verena amin'ny marsa, verena amin'ny avril. Fa zao, banjina izy ny azo fijaliana sy le teny jereo masony akaikinao, aiza ny finoan'ny fiangonana amin'izao andro farany zao, aiza ny finoan'ny fiangonana amin'izao andro farany zao, hoe banjina aiza ianao. Fo misy moka manaikitra lazainao fatumeur. Manomboka androany aiza mitanisa olana, aiza mitanisa aretana, aiza mitanisa fatorana, fa hoeto amin'ny anaran'i Jesosy reny. Anafaka anao izy amin'ny kiosony lohalika antolianao tompo, reto mila fa tena mila Andriamanitra ny tananao. Esoa tonga dia miaisitra reny. Amen. Io fanangejana isan'andro tena jereo aloha le point anankiray. Tsika ne mety efa mety be daholo e. Fa misy zavatra anankiray zay, eo foana ianao nandritry ny 4 taona dia io foana no mahatratra anao. Dia miandry anao amin'io nefa Andriamanitra. Dia rehefa tonga eo tratrany foana ianao. Misy miteteka, alefa azy batoda, alefa azy. Alefa. Vitanao io. Intokora detako. Mandinika kely no. Inona lazain'i Jesosy? Ohatrany tsy izy zany. Dia tsy mety ny toe-po zany. Aza miainga mihitsy aloha. Raha mbola tsy feno le fepetra mahatateraka oamponao ny fiadanana ny lohan'ny fotoana iainganao. Dia rehefa renao hoe pisy mandeha. Mahafantatrareo ve fa ny famirapiratany eto an-tany dia tsy maridrefy anehoana fa mety amin'Andriamanitra ianao. No teto ihany zany fa tsy voatery le ohatr'izao no ary kaina niala teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, avy namono ny rahalany, nanangana cité. Tsy lesona teto ve zany? Aza fatra-pamaritra amin'ny famirapiratany hita maso ny endriky ny fahatsarana. Mandana manetry tena, manova ny fahafenona ao anaty ahalalana fa ominao Andriamanitra. Aorinan'izay, tsy fahavalo ny famirapiratranao Andriamanitra. Mino vetsika, meny anao tsara indrindra rehefa mety be ny ato dia mety ny zavatra. Tsaiko. Aza miteny langazony zao tontolo zao zany, tenena ny langazony fanjakan'Andriamanitra. Taorina ny Pentekosta ny Petera nanao tahaka ny Jesosy tamin'ny fahefany ny anarany.
feno mihitsy to mpetery zany nitsangana izy dia niara-nitsangana tamin'ny voninahiny niaraka tamin'ny petera koa na ny malemy zay sendra azy azy ka ny fahafenoan'ny fanahy midika fahafenoan'Andriamanitra fahafenoan'ny fiainana maneho ny voninahitr'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao tsika dia nataony hitondra ny voninahiny sy ny fanjakana mila mitandrina tsika mba sao dia any amin'ilay fotoana efa mirapirata ny voninahiny be iny ianao manondrana tampoka dia ay ohatra izao koa zany ozy izy le mbola tsy malalan'Andriamanitra azo atao ihany aza manao fanaon'izao tontolo izao zany miova amin'ny fanavozana ny saina lioko tokorobe folo andiny faharoa amin'ny telopolo ary eto ny rainao dia milaza aminao fanangananao izy tahaka azy sika rehetra amin'izao tontolo izao amen rehefa eo Jesosy tsy manam-pahefana aminao zany le ratsy tsy tahaka ny teo aloha intsony ianao ao anaty ary misokatra ny fonao dia ho antsika ny teny velona androany amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao vanim-potoana faefatra izao fotoana lehibe anomanantsika ny fotoam-pampakarana satria Andriamanitra dia sary-piaro amintsika fiangonana sary-piaro aminao fiangonana Andriamanitra za mahatonga azy fenony azy alohany ao anatinao alleloia alefa azo kely ny andro le hira teo zafady alleloia tsika hitsangana iteny amin'Andriamanitra fenoy ianao Andriamanitra fenoy ianao ny foko fenoy ianao ny momba rehetra fenoy ianao ny ato anatiko momba atolotra anao sy deo amin'Andriamanitra ameo an'Andriamanitra tena tao vitanao mihitsy hoe iny ianao mitondra ny fonao dia apetraka ao tanan'i Jesosy raha tia ny ilainao amiko dia omeko anao ny rehetra Andriamanitra ataovy izay vavak'izay aloha Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Amin'izao fotoana izao sokafony ao anatinao dia teneno Andriamanitra tia le irinao hatramin'izay fa tsy nomeko Andriamanitra tia le nomeko anao tamin'ny ampahany mety efa 70% angamba na 80% eny mety efa 99% koa fa 1% sisany tsy mahatanteraka azy teneny Jesosy androany ny rehetra momba ny aiko sy ny fiainako atolotra eo an-tananao Jesosy. Ny olona rehefa tena eo manolotra ny fiainany dia tarafina ny fandresen-dahatra Jesosy tarafina ny fandresen-dahatra ohatra ny Daniel fantany fa ho faty eo an-davak'lioany izy raha matsipy eo fa hozy izy Daniel za efa nanolotra ny fiainako anao za tsy ekohaka amin'Andriamanikafa fa tena hijoro anao mandrakizay ka ny tena hoe fiainako teny momba manontolo tsy maninona hisafidy eo an-davak'lioana hisafidy eo an-davak'lioana fa hijoro ho anao je te donne tout Seigneur omeko anao ny rehetra
momba ny fiainako ohatrany sadraka sy misaka izay bedinago misafidy laforo andringanana azy toy izay ekoaka amin'ny zavatra afaka ohatran'Andriamanitra fa raha androany Jesosy misy fanampy hijoroana izy aminay reto mitafatoetra ka sahijoro milaza fa ninninona takianao Andriamanitra izay tsy ala aminao satria fantatray fa ny fiainana ho avy rehetra ny fiainana ho avy rehetra momba anay rehetra dia fantatray fa misy mandrakizay miandry anay androany tiako isokatra ny fonao verena amin'i Jesosy fantaro hoe inona tsy mafeno ny fepetra tokony hafany mahazo aina ny fiainanao mety misy zavatra anankiray izay zavatra anankiray izay fanamasina mangataka vangio ny fon'ny olona tsiray avy mialohan'ny fandraisana androany vangio ny fon'ny olona tsiray avy mialohan'ny fandraisana androany afeno ny fepetra sokafo ny vavanao dia ty minena amin'Andriamanitra miresaminy ao anatin'ny 2 minitra atolory an'i Jesosy izay toetra izay tsy vitanao ny mamoaka an'izay rehefa ely ianao ny aina tao satria manodidina an'izay daholo ireo karazany zavatra maro samihafa mety mampiasa anao eo amin'ny fiainana mety vitanao mandika tenin'Andriamanitra diso elanao amina orgueil tsy mety levinao anatin'ny fo mety orgueil le izy mety firiariana le izy ny firiariana manko tsy hoe rehefa manao tompoko ianao sy ny hoe malemy fanabe ty ivelany ianao tsy izay ny atao hoe firiariana fa ny eo anatin'ny fonao te aneo anao amin'ny lafindretrako vokatry ny firiariana zany firiariana fitokina amin'ny zavatra ankoatran'Andriamanitra firiariana ny fandraisanao ny voninahitr'Andriamanitra ho ianao no ianao no isehony fa tsy izy manatanteraka azy firiariana tsy manaiky anatra firiariana mitondra fanamariana tena firiariana mahatonga anao ilaza fa mety ny ataonao natonga azy amin'ny fanitsiana tsy voarainao tsony mety ho firiariana le izy mety fialonana koa satria fototry ny firiariana dia miainga avy amin'ny fialonana fa maninona ny tsy za fa izy fa maninona ny tsy zao na izao zany rehetrarehetra zany teneo anao Andriamanitra teanao zavatra nkeza be eo amin'ny fiainanao Andriamanitra fa ndraindray nareo menakavy eo na mpiray tapo azy dia tsy mifakahazo la ny andro miady lova fanilika ampitoerana mifanaratsy misy ara mifamosavy nefa mpianakavy androany tsoro ny fonao aza vela izy zao tontolo zao misy azo nanakely aza mitenena amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao mialohan'ny andraisako ny fanasana o tompo dia mangataka anao a Jesosy aoko feno ato anatiko ny fahatsaranao aoko feno ato anatiko ny fahatsaranao halleloja ny andino faharoa amin'le hira teo ataontsika vetivety sady andino tena ihany tsika mahita lezy de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout.
cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, Jésus, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Averitsika fanondroany zay mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à Fantelony farany tena avy ao anatin'ny fotsika rehetra. Halleluja. mon cœur est à toi, tout à Manatrika an'i Jesosy sika. Ty fanasany ty tsy fanasan'olombelona. Ny salamo dia milaza amin'ny salamo 7:25 mamelatra latabatra eo anoloko eo mason'ny fahavaloko ianao. Ny fandraisana tsy hoe roasina ny devoly fa ny fandraisana avela mihitsy ny devoly ahita satria eo lay Andriamanitra mife ny zavatra rehetra no ameno ny kapokanao amin'ny fahasoavana ary izy no anositra diloilo ny lohanao ary eo nampipitrapitrano ny fahavalo fa rehefa eo ny fanatrehany voafeny zavatra rehetra eo anoloko eo maso ny fahavaloko ianao no mamelatra latabatra ohatra hoe tsika nanao le latabatra tsika nanomana le izy fa sisy baiboly izy nanao an'le izy manamafiorina ny fiandrasany etsika ny fombonana aminy Jehovah ny mpiandry a dia zao tsy hanan-java-mahaory zany ianao tsy renao akory inona zavatra mitranga rehefa feno azy ny ao anatinao manana antoka fa ao anatin'ity fandraisany ity petsaka ny zavatra pitehan'Andriamanitra izay zavatra tsy namboleny rehetra ongotrongotany ao anatinao ao satria mialohan'ny fotoana ny vany ianao dia efa manomboka miasa ao anatinao izy hovay ny mitova rehetra tsy mety ao hovay esory ny loharanona retina sy ny virus sy ny cellule cancéreuse esoriny daholo zany anomboko gaga ianao dia hita fa Andriamanitra kay niasa teo amin'ny fiainanao androany satria tonga ny fotoana tafiditra ho vanim-potoanany andro fahefatritsika eto le fahefatra halleluja eto le fahefatra nampahitany an'ny Nebokadnezara fa tao anaty laforo izy mamelatra latabatra eo anoloko eo maso Nebokadnezara ianao le ranomasina sakana navelan'Andriamanitra ho hita zanak'Israely fa rehefa eo izy mamelatra latabatra eo anoloko manoloana ny ranomasina mena ianao ampahitany reny halalanao fa tsy manam-pahefana aminao ny herin'ny fahavalo fa manaiky ny créateur ny créature rehefa hiditra tsehatra hiasa eo amin'ny fiainanao izy hotrony tsirairay avy Andriamanitra androany tokony raha anao sarobidy korinana dio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra fantatro efa nandalo tao anatinao ty fahamarinana ity mela an' Jesosy mihoatra no ny zavatra rehetra ianao efa natolotra ho azy ny fonao ary efa nampanaiky ny ao anatinao azy ianao amin'ity marain'ity mino aho fa Jesosy ny rehetra ho atsika rehetra Jesosy eo atovy tandindo ny fanasana ho avy ny androany ananay fiombonana tanteraka aminao ho Jesosy talohan'ny alina izay namadiana azy nandray ny mofo izy dia mivakiny ary nisaotra izy ty mitenako izay vakina ho anareo zao natao ho fahatsiarovana misorazy
mandrak'izany koa ny kapoaka ho Jesosy tindrany fanekena vaovao sady mandrak'izay zay nalatsaka ho anareo mba ho famelana ny fahotanareo sy ny elokareo ka nao viana no mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka nareo dia manambara ny nahafatesako mandra-piaviko ataontsika isotra azy amin'ny fotsika manontolo. Misy tombontsoa omen'Andriamanitra ho an'izay miara-misakafo aminy. Tsy misy ifandraisany amin'izay miara-dia aminy fotsiny. Marta sy Maria ary Lazarosy mpampisakafo an'i Jesosy ao an-tranony. Izany hoe mandray ny fanasan'ireo foana izy amin'ny fotoana rehetra. Dia noty vaovao mafaly ty. Halleluja. Sika koa miara miray latabatra amin'ny tompo matetika. Zay miara miray latabatra aminy ihany no atsangany. Zay mihinana nofo sy misotro amin'ny rako manana fianana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Mino fa ao anatin'ny fandraisana androany be dia be ny aretina misapatitaka. Maro ny olana mivaha, betsaka ny vesatra esorina ary ao maivanina mifampahoriana ianao satria fiangonana ho ampakarina. Andao itentana maveo amin'ny tompo mahazo toerana raha misy miala fahorininy filazan-draharaha sy ny fanatitra dia mbola hivavaka isika. Alleluia. Dao aloha tiaka mafoan'i Jesosy. Misaotra an'i Jesosy tsika fa miresaka amintsika, manokatra amintsika ny ao am-pon'Andriamanitra foana Jesosy. Amen. Tonga amin'ny fotoantsika natazana ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena sy izay ataon'ny tompo ao anatin'ny fonao hanohanana ny asan'Andriamanitra. Ny ampahafolo-karena dia atovy anaty valopy dia soraty eo ivelany hoe ampahafolo-karena tsy maninona na tsy asiana anaranao ary fa soraty fotsiny dia ohatran'izay koa ny centre, soraty hoe centre hvkl. Dia ho tatazana ny fanatitra ao anatin'izany no anaovana ny filazana maro samihafa, filazan-draharaha. Izay ny fotoanantsika isaky ny Sabotsy tahaka ny androany dia fotoam-piombonana, fotoanany communion, fotoam-pandraisana iarahantsika amin'i Jesosy manomboka amin'ny 7 maraina, Sabotsy maraina amin'ny 7 zany eto amin'ny trampokon'olona Analakely ny fotoanantsika raha tsy misy ny fiovana, raha sendra misy moa fiovana dia alefa any anaty filazanany ihany sy any anatin'ny page hvkl-mission events ny fiovan'ny programme. Ny alatsinainy kosa dia ao amin'ny super U Analakely latsinainy talata alarobia sekoly izy io andraisantsika teny mba ahafahantsika mankatoa ireo teny izay voaraintsika avy amin'Andriamanitra. Latsinainy dia sekoly famana olana super U Analakely riana faharoa manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 9 sasany. Talata sekoly famana olana, sekoly fanasitranana amin'ny 7 hatramin'ny 9 sasany riana faharoa super U Analakely ihany ary larobia sekoly fitahimpana sy fanambinan-toetra ao amin'ny super U Analakely amin'ny 7 hatramin'ny 9 sasany. Tongava fa mila misakafo ianao. Amen. Amen. Ao aorianan'ny fananganana dia miara misakafo amin'i Jesosy, miara misakafo ao anaty sekoly miara mandray teny avy eny ambavan'i Jesosy izay apetrany eny ambavan'ny mpanompony. Raha ho avy ianao aloha dia mitiafa mafy ho an'i Jesosy. Dia za mijery izay mitehaka rehetrarehetra hoe izy tsy tonga fa mino fa ho tonga ianao. Amen. Raha tena tsy afaka ianao misy direct dia enoy afantoy ny fotoana fa ao anatin'izany dia hiova ny fiainanao. Ho hity Jesosy eo amin'ny fiainanao. Amen. Rehefa niara-ny sakafo tamin'ny Lazarosy Jesosy dia tsy hita intsony Lazarosy fa Jesosy amin'izay no hita. Amen. Dia izay ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ao aorianan'ny andro faefatra dia Jesosy no hita eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Alleluia. Andao aloha tiaka mafy ho an'i Jesosy. Amin'ny zoma dia amin'ny 4 eto amin'ny trampokon'olona Analakely veriny eto indrayntsika hiara eny teny. Ao aorianan'ny fotoana rehefa avy eo dia nisy an'ilay filazana maly hoe miaraka maketsy amin'ny trampokon'olona Analakely tsika, tsy trampokon'olona fa eo amin'ny lapan'ny tanàna misy an'ilay toerana malalaka kely io dia izy fitoriana filazantsara iarahantsika amin'ny ray aman-drenitsika pasteur Rodolphe dia hanao hira anankiray eny koa ny Leoanjoda dia miaraka makentsika fa aza-dinoana fa misy
misy fivorian'ny tanora rehefa avy eo. Amen. Zay moa pasteur Jiva. Misy fivorian'ny tanora rehefa avy eo dia mijanona vetivety ny fivorian'ny tanora dia anao fivorian'ny tanorantsika. Hitantsika eo amin'ny écran fa misy koa ny fotoana isaky ny alahady maraina aiza izy ity ambon'ny ampari mamolada ambon'ny ampari isaky ny alahady maraina amin'ny 6. Io misy numéro ho an'izay akaikin'le fatra 34 45 981 83 na 33 05 786 84 raha tsy ity zao dia numéro an'ny pasteur Daniel angambany izy io dia manantona anazy raha andeha ho any amin'ilay fotoana. Ny croisade fiombonana, croisade fiombonana ny akaiky indrindra dia any Fianaratsoa amin'ny farany volana juin manomboka amin'ny 24 volana jona hatramin'ny 17 volana jona, croisade fiombonana any Fianaratsoa. Ary any Mahitsy manomboka amin'ny 27 volana aogostra hatramin'ny 1 volana septambra. Ny any Antsirabe indray faraka amin'ny 20 volana septambra hatramin'ny 7 volana septambra hatramin'ny 2 volana septambra. Ary ny any Mahajanga 17 volana aogostra hatramin'ny 7 volana novambra. Mila miomana tsika tsirairay avy. Amen. Amen. Za zany sady manao hoe amen dia mamaly hoe amen. Alleluia. Ndao hitiaka mafy ho an' Jesosy. Aza tonoina fa manana onjam-peo tsika Marjefy 70 teboka valo 90.8 MHz na eto Antananarivo na any Majunga na aiza moa le anankiray korala rero mamaly aiza le anankiray any Antsirabe any Majunga eto Antananarivo dia mitovy ny Marjefy FM 90.8 dia afaka manaraka an'izany tsika. Fa ho an'izay manaraka be da be isaorana an' Jesosy fa izy mampitondra hafatra fa be da be ny fanahy averin'Andriamanitra, velomin'Andriamanitra, atsangan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny onjam-peo. Alleloia. Andao aloha hiteka mafy an' Jesosy ny amin'izany programan'Andriamanitra izany. Dia tahian' Jesosy tsika rehetrarehetra. Efa vita ny fanatitra? Mbola tsy vita. Inandray filazana manaraka? Rehefa avy eo miara iara-bamamitsika efa tiony zany ny fanatitra dia raha sitrakareo dia ndao ahindritsika ny tanantsika hiary hitsangantsika dia ndao hivavaka. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fa afaka nanolotra avy any aminao zay Jesosy dia averinay ho any aminao. Io zany Jesosy ho tonga fanan'olona marobe voatahiry hatramin'ny farany hirehatra ho anao, hijoro amin'ny finoana, hitana amin'ny fampianarana marina, tsy ho voahozongozona Jesosy fa ho voninahitra ao irery any amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tiaka mafy ho an' Jesosy. Tiaka mafytsika ho an' Jesosy iarahaby isika zanaka atao amintsika zay nahatateraka sy nahatotoza somatsara ny firosoana ho amin'ny fanamasinana sy fitsofan-drano ny tokantrano dia raisika amin'ny tehaka ho fanomezam-boninahitran'Andriamanitra ho fandreseny sitrapon'Andriamanitra zany mampandrosanareo mivady tao. Tiaka mafy be ho an' Jesosy mba ataovy ohatry ilay tany amin'ilay fetina dia tsy tany ary ianao. Alleluia. Eny taovoko amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'ny ray aman-dreny mpitandrina mivady, amin'ny anaran'ny asa fanompona manontolo amin'ny anaran'ny mpiara-manompo rehetra no iara-bananareo mivady. Kovitra sy Nansia natateraka somatsara ny firosoana ho amin'ny fanamasinana sy fitsofan-drano ny tokantrano. Hitanareo Andriamanitra. Maro ny tanora no mety hoe miaraka, mety hoe miray trano mihitsy aza ary mety manadino an'Andriamanitra. Fa ianareo kosa dia nisafidy anetry tena anaiky ny sitrapon'Andriamanitra mba ho vavolombelona ho tarafin'ny olona fa mbola misy tanora amin'izao andro faran'izao manaiky roso ho amin'ny tokantrano araka an'Andriamanitra. Zika tehaka mafy tsara ho an' Jesosy. Ary todika ho antsika izay manatrika etona ihany koa mila amasinina sy tsofina rano ny tokantranonao
na mety efa nitoko zavokely ary ianao dia mila atao zany fa fiangonana araka ny norma no miakatra ary tafiditra anatin'ny fenitra na norma ny fahavitana zany tokatrano zany araka ny tokony ho izy. Ity no baiboly satria ny sertifika efa nomena anareo dia toy izao ny voalazan'ny baiboly ato avy amin'ny pasteur Rodolphe araka voalazan'ny obolona toko faefatra ny andininy fa roamroapolo sy ny jaune toko voalohany ny andininy faefatra dia vakinareo zany izay teny anankiroa zay rehefa avy eo na ohatr'izay dia ty baiboly ty tsy hoe valeur sentimentale fa tena valeur spirituelle ny tena marina ho raisinareo ho vakinareo ho dinianareo ary indrindra iainanareo dia ao anatin'izany manao sinia pastora Rodolphe avy amin'ny hvkl-mission. Atolotra ampitiavana amin'ny solotenany rehetra manao izany ho voninahitran'Andriamanitra arabaina tainy Jesosy indrindra hatramin'ny farany. Ndao tsika hivavaka ho an'zareo aninjitra ny tanantsika teo tsika tany amin'ny box zao indray any amin'izy mivady indray. Sakafo fo dia ataovy ren'Andriamanitra ny fifalianao mba izy tsodrano an'izao tokatrano zao araka ireo fahamarina be dehibe zay rentsika eo ny fiarovan'Andriamanitra eo ny fahasarom-piarin'Andriamanitra eo ny fitahin'Andriamanitra asa anaty mivavaka dia tonoana ara-tsodrano ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy ndreto izay mankasitraka sy misaotra anao ny amin'ny fahatanterahany tokatranon'izy mivady ary mitsodrano sy mivavaka izay mba ho tahinao izy ireo ho arovanao ho tsinjovinao ho akaiky ny masonao tsy lavitry ny tananao eo ambanin'ny fahasarom-piarinao feno ny famiraponao miaraka amin'ny fahasoavanao iseho mandrakarivo ny fiain'izy ireo ny voninahitra ao tompo amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho foana tsy hisy fahabangana fa ny fahafenoa ny fanatrehanao hiaraka amin'izy ireo ho ao anatin'izy ireo ho tokatrano hiaina fahavokarana amin'izay taranaka irian'izy ireo ka homenao azy ho tokatrano hijoro vavolombelona ho tokatrano feno mifandresena amin'ny fioarina ireo sakatsakana tokatrano vonina ho amin'ny fanjavonana tokatrano tarafin'ny olona fa misy Jesosy feno Jesosy anjakan'i Jesosy ho tokatrano lavitry ny loza lavitry ny fahafatesana tamiko lavitry ny aretina lavitry ny accident lavitry ny fisarahana lavitry ny ady sy ny fifampiandaniana lavitry ireo karazana fanafiana tao amin'ny fahavalo aminaran'i Jesosy satria ny fiadiana rehetra ho forona melezana nareo dia tsisy ambinina aminaran'i Jesosy tokatrano ho asanatr'Andriamanitra any amin'ny avo ho lohany fa tsy ho rambony ho ambony fa tsy ho ambany ary ho fenon'Andriamanitra ny voninahiny amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manakera avy Nazareta tanteraka ny vavaka sy ny tsodrano izay natao tsika rehetra isika mianakavy ho azo mivady amin'izao marain'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny rehetra hiaraka anao hoe amen. Ndao sika tiaka mahafatsara ho Jesosy mankasitraka tompo mahazomahazo toeranareo ivadika etsindray zany mangataka ny pasteur mivady sy soloteny isaky ny sampana mba hiakatretona indray azagaga fa manomboka eo mois de mai mois de juin katrany mois de juillet dia miakamidina antsika miaraban'izy mivady manasareo hiakatreto satria arabintsika ny amin'ny fahatongavan'ny fotoana anankiray indray fête des mères tsy fetiny be ny tanàna fa fetiny reny mpianakaviana alleluia dia ambara-piodiny box dia ataontsika lera hoe hitanao ne Jesosy Kani
mialohan'ny arabana amin'ny mama dia misolo tena fianakaviana ihany koa sy ny asa fanompoana miaraba ny renidrehetra ato an-trano tratra amin'ny fetin'ireny raha pitso tadio fa mikibo izay toeran'ny firenena ozy izy ny baiboly dia vehivavy asa fanompoana ny mahavehivavy ny vehivavy any an-danitra tsy misy tsony lehilahy sy vehivavy fa eto an-tany misy zany vehivavy sy lehilahy zany noho izany rariny loatra raha kasitrahana ny namoronan'Andriamanitra vehivavy satria avy amin'ny vehivavy no hipoiran'ny olona eto ambonin'ny tany hita maso tondra 7 volana kibo misotro ozy izy ny taolo ny rano tsy tiana miankindrindrina irery zany ny fiantsonany atao hoe renim-pianakaviana tsy nisy zany atao hoe paster Rodolphe zany teto ambonin'ny tany raha tsy nisy reny niteraka azy dia tsy nisy koa ianao raha tsy nisy reny niteraka anao koa rahabainy ianao roneny tratry ny andro anio tompo hiasombienombieny alleloia sy ho tianao mandrakariva le Andriamanitra ny fiadanana ny hiaso ny fiainanareo isan'andro tsika rehetra koa aninjitra ny tanantsika any amin'ny zareo ndrenirehetra zay akaiky tonga dia mba sivoanina kely eo amin'ireny raha eo amin'ny anaran'i Jesosy vavaka izay ho an'ny maman tena misaotra izay nomena ho azy Andriamanitra tena firavoravoana ho anay ny manana reny ho an'izay tsy manana eto tany ntsony mbola misy koa ny reny omenao solony zany rehetrarehetra zany Andriamanitra dia fahafenoana eo amin'ny fiainana ny fisiny ta io mandrakariva izy ho lavandro iainana atanjaka feno hery ho feno voninahitra ho ambina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra aomby mandrakariva ary ho vehivavy feno fahendrena tahaka ny Estera ho vehivavy tena feno fahasoavana tahaka ny Maria ho vehivavy tena aomby mandrakariva amin'ny fahendrena tahaka ireo ohatra tsara anaty baiboly rehetra ka nampiasainao raha amin'ireny renim-pianakaviana rehetra eto ao koa tanteraka eo misy ireo araka ny sitraponao ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao ity tanana mafy be ho an'ny tompo miarabantsika rehetra samy hotahin'Andriamanitra daholo zay mioraka rehetra moa zany dia ho mama daholo koa amin'ny fotoana mahamety ya anolotra poème kely aloha alohan'ny irosona amin'ny kabary araba natratra ny fetin'ireny mama ianao lay vehivavy mavitrika fa tsy mba mitamatama ary nesorin'i Jesosy ny aretina ka tena salama ary amin'ny atin'ny fanompoana sy ny fanaovana sambosa zanaka fa tsy mba pikarama seka natao rapy fa mikropaka eo sao dia maneno eo grosy dia tsy tadito eo le tonikira fa ya fête de mère tokoa rapitso ary neny tompo mo ato amin'ny asa fanompoantsika dia lasa aloha foana raha ho rapitso dia androany dia efa miarabanao tokoa ny mpiara-manompo rehetra ny asa fanompoana izay solokoteny sy solokotena etona satria ianao no natsangan'Andriamanitra ato anatin'ny asa fanompoana ho reny ampinoana ary maro tokoa no taranaka sy zanaka izay natsangan'Andriamanitra tamin'ny alalanareo mivady ijoro ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ary ho zanak'Andriamanitra vanina mifanaraka amin'ilay endrika tanteraka maneho sy manondro any Jesosy tamin'izany ry havana tamin'ny voanyoana voalondohany izahay dia rehefa tonga tao tokantranon'izy ireo tokantrano kely bongo misy ronono izay mahatamana sy tsy mahatehody izay le toerana rehefa tonga ao dia afaka miresaka amin'ny pasteur ve dia imama mikatona amina rideau mifandrina tsy mihetsika mihitsy dia za miteny hoe confidentiel toboka dia na tsy maintsy avoaka amin'ny pasteur raha vivy mivoaka kely azafady amin'ilay fomba manaratra kely mba miteny ohatry efa tsy isan'andro raha vivy mivoaka kely ianao fa mba hidinika hony ny ankizy dia ohatr'izay foana moa le izy dia efa niteneniny teriko fa tsy zakany mihitsy o zany zay dia hifonana tompoko sady natao ihany izy nitoizina foana fa tena hoe
Ajoron'Andriamanitra zao vehivavy zao. Ho vady manohana ny vadiny. Ary tena manaraka ohatry tonana ambara fa tsy mbola nahita couple beau tahaka anareo. Hatramin'izay hitan'ny masonay. Fa manana tokoa ny tompo manana anareo ary manana izay manana anareo. Raha za zao nenao an'izany hoe tatareo daholo zao dia ohatran'ny olona tena efa le miandry ny fiavian'ny tompo le efa le tsy le miandry le hoe ana fa le efa le mandroso taona be dia hoe mama ohatran'ny olona efa tena efa hoe efa le bebe antitrantitra zany. Fa akory ny atairina mahita anareo hoe tena hoay ny fatanranao mody indray tony amin'ny foromahery. Alleluia. Dia miaraba tena anankiroa no nomeny tompo. Alleluia. Ao amin'ny obolana toko fafito ambin'ny folo ny andiny fadimy amby roapolo anaran'i Jesosy. Ny zanak'adala mampalahelo ny rainy sady fahoriana mangidy amin'reniny niteraka azy. Zavatra angatahany amin'i Jesosy mba tsy hisy intsony ireo zanaka nateraka ireo ampinoana ka mety hoe ho adala. Satria eto Baiboly dia miteny fa fahoriana ilay izy ho an'ny reniny. Dia mirary zay tompoko mba tsy ho izahay reto ilay adala ka hitondra fahoriana mangidy ho anao. Ary mihintsika miaraka mivavaka, miara-mivavaka, tena kaikinao miara-mivavaka hoe mba tsy hisy adala zany intsony hoe fa hiorina tsara hoe. Obolana toko fahatelo amby roapolo ny andiny fadimy amby roapolo ny anaran'i Jesosy aoko ho faly ny rainao sy ny reninao ary aoka ho ravoravo ny reninao izay niteraka anao. Zany teny zany dia vokatry ny olona manaika ny hoendry sy ankatoa an'Andriamanitra. Ary zany ihany koa ny irinay mba ho fifalianao avy amin'Andriamanitra ny fijoroanay sy ny fisianay ary ny fandehananay araka ny fahendren'Andriamanitra. Raha miaraba androany dia mirary soa indrindra molomen'Andriamanitra ny hery ny tanjaka ny fahasalamana ny fijoroana ahafahana manintsy mitaiza ary manangana sy manampy an'ireo olona marobe izay atsangan'Andriamanitra sy apetraka Andriamanitra eo alohanareo ho zanaka. Zavatra tsaroka ihany koa teo izy Jesosy hoe reo mafimafy loha rehetra ozy izy hoentiko amin'ny asa fanomponao dia nirety izay tompoko. Alleluia. Dia misaotra betsaka nandray anay misaotra betsaka manampaharetana ny aminay misaotra betsaka ny amin'ny fijoroana ho anay io mamy io manintsy ary mety izay mahatonga lesaka laribitsy dia tena misy olona mba hatongava moa fa tena tonga dia raha hitsin-dalana Jeanne Marie Marthe fa tena tonga dia voahintsy ianao hoe zao le izy dia zao izay ny fampiasa n'Andriamanitra azy. Dia manaraka ohatran'izao fotoana zao zay hanambarana aminao amin'ity andro anankiray fetiny reny ity fa tiana ianao. Azafady fa ataoko mibetrobetroka mihitsy le feo satria amin'le faza tena maminay ianao sady mamanay ianao. Alleluia. Dia tsy hoe zara ny teny fa hiaritentsika amin'ny isa reto dia miteny hoe mama tianay ianao. Isa roa telo mama tianay ianao. Orakoraka sy tehaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Dia vokatr'izay koa dia misy ny fiantsoana azy moa dia hoe the box. The box. Andraso aloha. Azo alefa amin'izay. Tsodrano avy amin'ny isa tokantrano isam-batan'olona ny sampana ny fifalianay miarabanao fantatray fa manana ianao manambe ianao multi ianao tsisy amenina mihitsy le fiangola anatiny fa na dia zany dia ame foana rangazay satria ny fonay tsy azo ny arenanao sakanana tsy anome anao satria tianay ianao. Wow zany sa tsy wow aloha tena tsarovy zany fa na ho avy ary fotoana ary mbola tsy maintsy hitrango zany ho hitanareo ny andratan'Andriamanitra an'izao couple zao couple pastoral
fa na dia amin'izany ary mbola ho afo zay raba mandondona ravaina ranga zay izy fety temera ranga amin'ny herinandro fa zay izy fety deperandray zara ary misy fety ifampiarabana petaka indray premier juillet zay izy anniversaire indray ranga alleloia ary ho foronina mihitsy ary ny fety raha tsy misy zany mba ahafahana miaraba anareo amin'ny foko manontolo zany misy fotoana tonga amin'ny pasteur dia pasteur eno izy izy ty fotsiny ranga fa misy ino jizinininy satria tiana fantatrareo ve fa tiana ianareo fantatra ve ému-bien tena apeo pasteur tena mantososoare hitahanao andriamanitra dia hitahanareo mivaly hitahanareo menakavy deo tsika nintsitra an-tanantsika teo tany amin'ny boky sy ny voalohany teo mpivady vao zao indray amin'izy mivadiny amin'ny fatateran'izao célébration fahatsiarovana ny fête des mères raha aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misaotra betsaka fa anatina ankonana dia manangana ray aman-dreny ianao ny rainay ampanahy amin'ny alalan'i Kristy Jesosy fa nanangana an'izy mivady ianao pasteur Adolphe sy pasteur Mama Viviane ho ray aman-drenynay ampinoana tena hoe hitarafanay ny fisianao sy ny fahavelomanao satria mila ny fitondranao sy ny fitantananao zay misaotra fa anatin'izao safanim-pony zao dia nametraka sy naniny ray aman-dreny ianao vavaka ho azy mivady zay mivavaka ho mama manokana satria matsiaro ny sarobidin'izany zay androany rana amin'ireo fety maneran-tany rehetra zay samy manana ny célébration fa ny anay amin'ny alalan'ny vavaka tsodrano sy fifampiarabana fifampizarana teny mamy sy teny mpitiavana no anaovana izany vavaka zay Jesosy mbola ho tahinao zao mpanomponao zao anangana azy hatrany ianao ameno zay banga hitany maso hiadiny ianao tahaka zay nataonao hatramin'izay dia hiasa eo amin'ny fiainana ianao ary ampandroso azy ho any amin'ny tanteraka mety mbola tsy hitany sy mbola tsy reny na mbola tsy fantany fa fantatray fa efa miperinasy ianao mikolokolo sy mikarakara manomana ny tsara ho an'izao mpanomponao zao vavaka izay raha mbola mety Jesosy dia mbola omenao azy ny tombonandro ny hery ny tanjaka ny fahasalamana indrindra ny fahendreny eo ma ray aman-dreny mba ho isan'ny vehivavy ampiasainao tsy ho anay eto ihany ho an'ireo zanaka rehetra eo nivony sahany iraka maneran-tany fa indrindraindrindra ho an'izay mbola ho tendrenao anaraka anao ato anatin'izao asa fanompony zao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manakely avy Nazareta nisy zavatra angatahany ake tompo tena ianao ameno amin'ny fahasoavanao andrakotra amin'ny famondraponao ary aneo ny voninahitrao eo amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen tiaka mafitsika ho an'i Jesosy akasitraka atsika rehetra ny amin'ny fitiavana zay efa tena voaray foana moa zany dia misaotra betsaka ny amin'ny vavaka ihany koa fa betsaka ny zatra ny tenen'ny pasteur Zoto fa ny zavatra tsapanay mivady dia zo hoe tsy mandeha rery zay fa eo Jesosy dia tsy mandeha rery koa zay fa eo nareo manohany rehefa le reradreraka iny dia ohatra natanjaka tapoka izay dia fantatra hoe nisy mivavaka indray tany izay dia makasitraka dia misaotra fanomezana ihany koa fa na fetiny reny na tsy fetiny reny dia ararotiko eto dia voaraiko foana le fanomezana izay alefanareo reny fa dia makasitraka amin'ny fitiavana re tompoko dia tahin'Andriamanitra dia misaotra ny koralina koa nira teo dia misaotra antsika pasteur rehetra tahin' Jesosy tompoko ty mba fangatahako ana manokana asio kely mama vetivety afafantananao da tsy kisotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany tsy zay angatahanao rehetra no azonao ara-potoana da tsy kisotra an' Jesosy fa nipase fotoana mahafinaritra tenao présence sika anazy message tsara ny tombo fahalalana afafantanao dia misaotra an'Andriamanitra misaotra ray aminaran'i Jesosy amin'ny sarobidin'ny fanatrehanao namelombelona sy nanangana anay nanitsy anay misaotra ny amin'ny teny mpitiavana